Ya, aleluia. Isa roa telo. Mangataka izay rehetra any ivelany mba hiditra azafady. Raha vadika ny badge dia mahita misy numéro de téléphone. Raha ohatra ka maniry ianao hifandray aminay dia afaka mandefa SMS na miantso ity numéro ity dia afaka mifandray aminay. Raha ohatra ka hoe androany ianao tsy manana fahafahana hividiny boky na ny clé USB na ny carte micro SD any ivelany any nefa te hividy indray androany dia amin'ity numéro ity any no andefasana SMS na antsonao. Zay angamba no ela dia manasa ny mpanompon'Andriamanitra handroso mba hanohy. Page ça, s'il te plaît. Merci. Côté 1, 2, 1, 2. C'est bon. 1, 2. Voilà, on reprend notre deuxième session de la journée. Notre dernière session de cette conférence. Et je vous invite à retourner dans Luc chapitre 9. Au verset 23. Un passage que nous venons de lire. Et dont nous n'avons pas terminé la lecture. Donc Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Et il dit quelque chose qui est très sérieux après. Il explique pourquoi il faut se charger de notre croix chaque jour. Il va parler de sauver notre vie ou de perdre notre vie. Il dit au verset 24,
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc, dans ce que Jésus partage ici, il parle de ceux qui veulent sauver leur vie. Mais il ne parle pas de ceux qui veulent sauver leur vie par le salut qu'il propose. Il parle de celui qui va vouloir sauver sa vie par des moyens qui ne viennent pas de lui. Donc il dit que celui qui va agir comme ça, au fait, celui qui ne va pas se charger de sa croix chaque jour, il va essayer de sauver sa vie autrement qu'en prenant sa croix. Et Jésus dit, il la perdra. C'est sérieux, non? C'est quand même sérieux. Il dit, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est-à-dire celui qui refuse tout autre remède que de prendre sa croix, ça sera comme si qu'il est en train de perdre sa vie. Parce que d'après le monde, selon le monde, c'est comme si on perd notre vie. Mais en réalité, c'est là qu'on est en train de la sauver. Donc c'est en prenant notre croix qu'on sauve notre vie. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui n'ont pas la lumière de la croix, ils sont perdus. Mais Jésus parle d'un risque qui est grand. Surtout quand arrive le moment où le Seigneur nous parle de ces choses. Parce que le Seigneur nous parle au bon moment. Parce que nous allons entrer dans une phase où le véritable combat spirituel va être engagé. Et là, il faudra avoir l'armure de Dieu. Et Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Voyez, sauver sa vie, c'est chercher à gagner le monde. Les doctrines qui enseignent à gagner le monde sont des doctrines qui nous enseignent à sauver notre vie, mais pas la manière du Seigneur. C'est des doctrines pour utiliser les choses du monde, les moyens du monde. Mais Jésus dit que si quelqu'un gagne tout le monde, il va se détruire et il va se perdre lui-même. La destruction viendra. Il y a d'autres passages des Écritures qui peuvent témoigner de ce que je dis là. Par exemple, lorsque le Seigneur enseigne sur la manière dont les deux maisons sont bâties, il y a une qui est bâtie sur le sable, l'autre qui est bâtie sur le roc. Et ceux qui bâtissent sur le sable, ce sont ceux qui entendent.
ambony fasika dia zay mare ozy izy a mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'il dit. kanefa tsy mankatoa na mampiatra zay voalaza. Ceux-là, ce sont ceux qui essayent d'arranger leur vie à leur manière. Reo zany dia le olona miezaka ny anambomboatra ny fiainany arak'izay tiany. Et ils bâtissent leur vie sur le sable. Dia eo ambony fasika no anorenan'izy ireo ny Qu'est-ce qui tranony. va se passer lorsque les éléments vont venir, la pluie, les torrents vont déborder, les vents vont souffler? Dia inona amin'izay zavatra hitranga rehefa ho avy ireo singa rehetra ny rika ny orana sy ny tafiotra Ce sera la ruine, cette maison sera emportée. dia tena ho ringana ozy izy zany trano zany ho rava. Ça parle de notre vie. Miresaka ny amin'ny fiainantsika anie zany e. Tandis que celui qui bâtit sur le roc, Fa zay manorina ny trano amboniny vatolampy kosa ozy izy. c'est-à-dire celui qui entend la parole, Zany hoe ireo olona zay mandre ny teny comme ce matin vous entendez la parole, tahaka ny tamin'ity marainy ity a mandre ny teny ianareo mais pas seulement qui entendent la parole, fa tsy hoe mandre ny teny fotsiny ihany mais ceux qui la mettent en pratique. fa mampiatra izany Ceux-là, ils sont comme celui qui bâtit sa maison sur le roc. dia hoarina amin'ny olona manorina ny tranony eo ambonin'ny vatolampy. Et quand le vent va souffler, Ka ho avy ny tafiotra quand les torrents vont déborder, ho avy ny rika cette maison va tenir ferme dia hijoro ihany a io a trano io parce qu'elle est fondée sur le roc. satria eo ambonin'ny vatolampy no Elle n'est pas bâtie iorenany sur le sable. tsy eo amin'ny fasika no iorenany Elle n'est pas bâtie sur les éléments fragiles du monde. tsy eo ambonina zavatra marefy zay an'izao tontolo Mais zao elle zany iorenany Bâtie sur le roc Jésus-Christ. fa eo ambonina vatolampy izy dia Jesosy Kristy zany Sur la parole qu'il a transmise. ny teny zay napitany Cette maison-là va tenir. dia hijoro io trano io. D'un côté, il y aura la ruine. Etsy anilan'izay misy ny fandringanana ny De l'autre faharavana côté, il y aura le salut. fa etsy anilan'izay kosa misy ny Et le famonjena. Seigneur a déjà dit dans sa parole, Ary ny tompo anefa ny teny tao amin'ny teniny et les apôtres ont même prophétisé cela, eny fa na ny apôstôly azy efa naminany an'izany qu'à la fin des temps, fa mivanona ny farany beaucoup abandonneront la foi. maro no andao ny finoana ozy izy hiembotra amin'ny finoana. Plusieurs abandonneront la foi Maro no hiembotra amin'ny finoana parce qu'ils se donneront à toutes sortes de doctrines. satria nolotra ny tenan'izy ireo amin'ny fampianarana maro izy Ils ireo. auront entendu l'évangile, mais ils préféreront bâtir avec sur le sable. Manareny filazantsara ihany izy ireo fa naleon'izy ireo ny safidy anoriny ambony fasika. Pourquoi? Parce que ça leur coûte beaucoup plus de bâtir sur le roc. Satria inona no antony satria mitaky vidiny kokoa amin'izy ireo ny manorina ny tranony eo ambony vatolampy. Ça leur coûte leur vie même, le don de leur vie. Mitaky ny fanoloran'izy ireo ny ainy. Et eux, ils auront choisi une petite vie de la religion, Dia aleon'izy ireo misafidy hanorina fiainana araky ny fombafomba-pivavahana. avec la Bible, avec quelques petits enseignements. Miaraka amin'ny baiboly ny asa ireo karaha fotom-pampianarana kely samihafa. Mais ce ne sera que du sable. Fa fasika ihany reny rehetra Pour reny. être sauvé, il faut être sur le roc. Fa mba ahafahantsika ho vonjena mila eo ambony vatolampy isika. Parce qu'on est tous aujourd'hui, on entend tous, on croit tous. Satria isika rehetra ny ankehitriny samy miara-mare samy miara-mino Mais e. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Fa Jesosy dia nilaza hoe tsy zay rehetra miantso amiko hoe tombokotomboko no vonjena. Mais seulement ceux qui accompliront, qui feront la volonté de mon Père. Fa zay rehetra manao sitrapony raiko zay any La vie an-danitra. chrétienne, c'est pas dire juste je crois en Jésus, je crois en Jésus. Ny fiainana maha-kristiana zany tsy vitany miteny fotsiny hoe za mino an Jesosy za mino an Jesosy. Mais la Bible dit quiconque invoque le nom de Jésus. Fa ozy izy ny baiboly hoe zay rehetra miantso ny Dans anaran'i 2 Jesosy Timothée chapitre 2. ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa. Quiconque invoque le nom du Seigneur, Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo qu'il s'éloigne de l'iniquité. dia aoka hiala amin'ny heloka izy. C'est-à-dire qu'il s'éloigne de ce qui ne plaît pas à Dieu. Zany hoe analavitra an'izay tsy akasitrahan'Andriamanitra Qu'il izy. s'éloigne de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tena analavitra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra Il ne izy. s'agit pas juste d'invoquer le nom de Io Jésus, zany zany io tsy vitany hoe miantso ny anaran'ny tompo mais il fotsiny. faut bâtir sa vie sur le roc. Fa mila manorina ny fiainana eo ambonina vatolampy. Amen. Et quand vous envisagez la vie chrétienne de cette manière, Ary rehefa ohatr'izay ny fomba fijerinareo ny fiainana maha-kristianina vous commencez à avoir la crainte de Dieu. dia manomboka manana ny tahotra an'Andriamanitra ianareo. Vous commencez à avoir la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu. Manomboka manana an'ilay tahotra masina avy amin'Andriamanitra ianareo. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas, Manao tsongany ianao hoe za efa mino an Jesosy dia efa ampy zay. mais vous vous dites plutôt, moi je crois en Jésus. Fa lasa miteny ianao hoe za mino an Jesosy Mais justement, voilà ce que Jésus dit. fa nefany zao koa no lazainy Jesosy. Il faudrait que je fasse attention avec quoi je bâtis ma maison. Noho izany mila mitandrina hoe eo ambonin'inona no hanorenako ny tranoko. Les pasteurs doivent faire attention comment ils bâtissent leur propre vie. Ny pasteur dia mila mitandrina
mitandrina hoe omboninona no anorenany Et fiainany comment ils bâtissent la maison du Seigneur. ary ohatry ny ahoana ihany koa ny anorenany ny tranony tompo Parce qu'ils pourraient entraîner des chrétiens, des enfants de Dieu, satria afaka hisarika an'ireo kristianina ireo zanak'andriamanitra izy vers la perdition, vers la ruine. makany ny fahaverezana sy ny fandringanana Alors qu'en annonçant la vérité, kanefa raha manambara ny famarinana en isika donnant au peuple de Dieu le bon médicament, ka manome any vahoakan'andriamanitra isika ilay tena fanafody ils vont les sauver. dia hamonjy azy ireo zany C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, zany nena tonga ny paoly nylaza tamin'ny timote prends garde à toi-même et à ton enseignement. hoe tandremo ny tenanao ary tandremo ny Car fampianaranao en agissant ainsi, satria raha manao izany ianao tu te sauveras toi-même dia hamonjy ny tenanao ianao aloha et tu sauveras ceux qui t'écoutent. dia hamonjy an'ireo izay miaino anao ihany koa Parce que ceux qui t'écoutent, ils ont besoin d'être sauvés à la fin des temps. satria ireo izay miaino anao mila vonjena koa ireo vanina ny farany Si tu ne veilles pas sur toi-même, raha vao tsy mitandrina ny tenanao ianao pour zany rester sur le terrain de la croix, miala zany ianao mba hitoetra eo amin'ny faritanin'ny hazo fijaliana et pour t'assurer que tu bâtis ta vie dans la victoire de la croix, ka manorona ny fiainanao eo ambony fandresen'ny hazo si tu ne fijaliana t'assures pas que tu es là où il faut, raha vao tsy mahazo antoka ianao fa eo amin'ny toerana tokony ho toi-même tu hisy seras anao en train de te perdre. dia ianao aza efa manomboka mahavery ny tenanao Et tu vas enseigner la même chose aux autres, dia mazava ho azy fa zay ihany koa no ampianarinao any et les hafa autres aussi vont se perdre. dia ho very ihany koa ny hafa Donc il dit, veille sur toi-même, zay mahatonga azy milaza hoe tandremo ny et tenanao sur ton sy ny enseignement. fampianaranao Fais attention, qu'est-ce que tu transmets. tandremo zany a zay ampitanao De cette manière, tu te sauveras toi-même, satria amin'ny fitandremanao an'izany a dia hamonjy ny tenanao ianao et tu aloha sauveras ceux qui t'écoutent. dia hamonjy an'izay mamonjy zay miaino anao ihany koa Est-ce que vous comprenez la responsabilité qu'on a en tant que serviteur de Dieu? azonareo an-tsaina ve ny anjara ndraikintsika amin'ny mampanompon'andriamanitra atsika Dieu nous donne une autorité quand on est un serviteur de Dieu. manome antsika fahefana ny andriamanitra amin'ny mampanompon'andriamanitra atsika Cette autorité, elle est une force qui influence le cœur des gens, ary io fahefana io a dia hery anankiray izay misarika ny olona qui influence la pensée de ceux qui nous suivent. misarika ny sain'ireo olona izay manara-dia atsika C'est une autorité qui prévaut sur les autres la manière de penser. ary a fahefana anankiray io a izay mahazovana eo amin'ny sain'ny olona maro izay Ça manara-dia exerce une atsika influence. zany hoe mitarika fisariana ao an-tsain'ny Mais olona si zany nous-mêmes on est sous la mauvaise influence, ka raha tsika ary eo ambanina fitaomana hafa on va mal influencer les chrétiens. dia lasa hitaona ny olona amin'ny zavatra ratsy ihany koa isika Mais si hitaona ny nous-mêmes kristianina on est sous la révélation du message de Dieu, fa raha ohatsika ka que andriamanitra notre vie est transformée, notre vie est changée, ka efa miova ny fiainantsika aloha voalohany quelque indrindra chose existe dans notre cœur, misy zavatra mitranga ao am-potsika alors ce que nous allons transmettre dia ao aorianan'izay zavatra apitatsika va donner la sécurité au peuple de dia Dieu. hitondra fandriampahalemana ihany koa ny Ça va vahoakan'andriamanitra fermer les portes à l'ennemi dans l'église. tena anidy ny varavarana rehetra ho an'ny fahavalo zany eo anivon'ny fiangonana Et l'église sera en sécurité, dia ho voaro ihany koa ny fiangonana en train de prier selon la volonté de Dieu, raha mivavaka izy ireo dia mivavaka araka ny en sitrapon'andriamanitra train d'adorer selon la volonté de Dieu. miankohaka araka ny sitrapon'andriamanitra Quand vous regardez aujourd'hui à la manière dont la louange et la ny fomba fitariana ny fiderana sy ny fiankofana eo anivon'ny fiangonana androany ankehitriny souvent vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la boîte de nuit d'à côté et dia l'église. matetika tsika tsy mahita mahasamihafana fahasamihafana ntsony a ao anatin'ireny trano fandihizany ireny na boîte de nuit sy ny fiangonana Les chrétiens aiment. ty ambiance ny kristianina Et quand on met le nom de Jésus dans l'ambiance, ary rehefa apetraka ao anatin'ilay ambiance ny anaran'i jesosy c'est comme si ça sanctifie l'ambiance. dia ohatra ny hoe lasa manamasina n'ilay ambiance na ilay gadona zany Mais souvent le chrétien est en train de chanter dans la chair. fa matetika nefa ny kristianina lasa mihira ao anatin'ny nofo Les émotions sont excitées. lasa vohetsika voetana ny fihetsem-po Et on croit que l'onction de Dieu est en train de nous toucher. dia mihevitra isika fa mikasika antsika ny osotr'andriamanitra Parce que l'onction est enseignée comme quelque chose qui vient dans l'atmosphère. satria nampianarina antsika dia hoe ny ositra mihetsika ao anatin'ny atmosfera na tontolo anankiray On dit l'onction est là. dia mitentsika hoe eto ny ositra Peut-être que l'Esprit de Dieu vient comme ça, marina tokoa afaka tonga tahaka zany ny fanahin'andriamanitra mais l'onction de Dieu, elle est en nous. fa ny fanahin'ny osotr'andriamanitra ny ao anatsika L'onction de Dieu est dans le message de Dieu. ao anatin'ny afatr'andriamanitra no hitoerany Et avec ça, on adore le Seigneur en esprit et en vérité. dia miaraka amin'izay ositra zay dia lasa miankohaka sy mivavaka amin'ny tompo amin'ny fanahy sy amin'ny Pas famarinana avec la isika chair, fa tsy amin'ny nofo en esprit.
fa amin'ny fanahy pas avec les émotions, tsy amin'ny fihetsem-po en esprit. fa amin'ny fanahy. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas se réjouir. Tsy midika zany hoe tsy afaka miravoravo ny kristianina. Mais ce genre de louange qu'on voit aujourd'hui dans les églises, Fa ireo karazam-piderana hitantsika eo anivon'ny fiangonana ankehitriny a, mais moi personnellement, j'ai souvent envie de fuir. za manokana indraindray te handositra mihitsy. Mais je ne juge pas parce que moi aussi j'étais dans ces choses autrefois. Fa tsy mitsara satria za ihany koa tany aloha de tao anatin'izany zavatra Où zany. l'on voit les gens, les femmes déhanchées et faire des choses incroyables avec leur Mahita corps. an'ireo a lehilahy reo olona ny vehivavy a zay mandihy tena mampietsika valahana. Dans ce genre de louange, les hommes ont besoin de porter un masque et fermer leurs yeux. Tena ao anatin'ny tontolo tahaka zany de ohatry hoe mametraka masika takoman'ny olona ny tarehany tsy ahita an'izany zavatra mody tsy mahita an'izany zavatra zany. Tellement c'est malsain ce que cette ambiance-là dégage. Tena hoe zavatra maloto a ny entin'izany a tontolo zany zany. Et on trouve drôle que dans une telle atmosphère, De gaga ve tsika ao anatin'ny tontolo tahaka zany il y a de l'adultère qui vient. de misy fijangatsangana tonga eo. Parce que notre manière de louer le Seigneur est une occasion de chute pour les autres. Satria ny fomba fiderahantsika ny tompo aza fahatafitonana ho an'ny hafa. On croit que quand on augmente le volume de la sono, Mieritreritrytsika sy mihevitra fa raha ampiakarina ny amafisam-peo amin'ny sono ça met plus d'onction dans la louange. de ohatry ny hoe vao maika me mitombo ny ositra ao anatin'ny fiderana. Si on coupe la sono, Fa raha tapahana treo a vonoana ny sono plus d'onction. de tsisy ositra trony. L'adoration, c'est là-dedans. Fa ny fiangofana ny ao anaty C'est dans le cœur, c'est en esprit, en vérité. ao am-po zany amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Oui, on peut faire quelques petits pas, on peut le sauter, louer le Ento Seigneur. koa afaka manao dingantsika miara-mizotra afaka misaoty isika. Mais c'est à partir de la vérité qui touche notre cœur. Fa miainga amin'ilay fahamarinana zay nakasika ny fotsika aloha. Parce qu'on adore en vérité. Satria tsika ny miankohaka amin'ny fahamarinana e. C'est pas à partir du talent du musicien. Io zany tsy miankina amin'ny talentananan'ilay mpitendry. Quand le batteur a fait ses roulements, Rehefa manao roulement mpitendry batterie mon corps aussi fait des roulements. de lasa manao roulement koa vatako. Ce genre de louange marche avec la chair. Fa reny karazana fiderana reny a de miara-mirindra amin'ny nofo. La vraie louange, la vraie adoration Fa ny tena fiankofana sy fiderana respecte la présence de Dieu. de manaja ny Il n'y a fanatrehan'Andriamanitra. rien d'impur, rien de malsain. Misy zavatra maloto ao, tsy misy zavatra tsy masina. Et ça, c'est sans compter Ary zany aza tsy tafiditra ao anatin'izany que dans les 5 ans à venir, hoe amin'ny 5 taona ho avy a la moitié des gens qui sont dans cette atmosphère ny atsasaky ny olona zay ao anatin'izany tontolo zany a auront besoin d'appareils pour entendre. de mila appareil misy mila fitaovana izy mba ahafahany mandre Tellement ils se seront détruits les oreilles. satria mafy loatra de simba hatramin'ny sofiny. Hein? Je dis ça sans mépris, hein? Tsy miteny an'izany aho hoe amina farin-drabi-rabiana akory a Parce qu'il faut que la lumière vienne. fa mila tonga kosa ny fahazavana. J'ai fait une parenthèse là. Nanao karazana foniteny ateo a. Mais il faut que l'Église doit témoigner de quelque chose que le monde ne possède pas. Fa ny fiangonana tokony manana fijorona vavolombelona zay tsy hanana an'izao tontolo zao. Il y a une gloire dans l'Église Misy voninahitra eo anivon'ny fiangonana qui devrait être exprimée au travers des chrétiens izay tokony aseho amin'ny alalan'ireo kristianina que le monde ne connaît pas. izay tsy hanana an'izao tontolo zao. Un païen, autrefois, vous savez, on faisait la louange il y a très longtemps de cela. Hitanareo misy gentilisa hoe nisy fotoana izahay a nanao fiderana Il y avait des inconvertis, sous qui rentraient. de nisy olona mamo a tsy mpino niditra tamin'izany fotoana zany atao am-piangonana zany. Et aussi, ils venaient louer le Seigneur avec nous. Ils étaient à De l'aise. reo mamo a sy gentilisa te hiaridera aminay ihany koa tao On am-piangonana. chantait, c'est l'amour qui fait tourner le monde. De ndraindray miteny hoe ny fitiavana no manodina n'izao tontolo zao. Et ils étaient à l'aise. De tena nahazo ainy reo gentilisa zany Et ils ne se tamin'izany. repentaient pas. Fa tsy mibebaka izy ireo. Ils ont trouvé la même ambiance à laquelle ils sont habitués. Fa mitovy amin'ilay ambiance sy gadona efa nahazatra azy ireo ny hitany tao am-piangonana. Heureusement qu'on ne servait pas de l'alcool dans cet endroit-là encore. Fa soa ihany fa tsy nisy alcool sisany tsy nisy teo amin'ny toerana io.
L'église, c'est la maison de Dieu, le temple de Dieu. Fa ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra, tempolon'Andriamanitra. On possède quelque chose qui est différent du monde. Manana zavatra miavaka izay tsy hananan'izao tontolo izao tsika. Galates chapitre 6, Galatiana toko fahenina. verset 13. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Verset 14. Andininy faefatra ambin'ny folo e. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehareha fa tsy niazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika izay navohombo izao tontolo izao. Par qui le monde est crucifié pour moi, Izay navohombo izao tontolo izao comme je le suis pour le monde. tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko ary izao kosa raha ny amy izao tontolo izao. Voyez comment la croix se tient entre nous et le monde. Hitanareo ve nijoroany hazo fijaliana ho mpanelanelana antsika sy izao tontolo izao? La croix nous sépare du monde. Satria ny hazo fijaliana no mampisaraka antsika amin'izao Quand tontolo le izao. monde nous voit, il voit des crucifiés. Raha rehefa mitazana antsika izao tontolo izao dia mahita ny tompo vohombo tamin'ny hazo fijaliana. Il ne voit pas des gens qui vont faire la fête avec eux. Fa tsy mahita olona izay miara manao fety aminy amintsika. Parce qu'on ne fait pas la fête avec des gens qui sont crucifiés. Satria izy ireo tsy hanao fety miaraka amin'ny olona izay vohombo. C'est-à-dire on ne fait pas la fête avec ceux qui ne vivent pas dans la chair. Zany hoe tsika zany tsy miara manao fety amin'ireo olona izay mandeha araka ny nofo, Et miaina anatin'ny nofo. Paul dit, moi aussi je suis crucifié pour le monde. Dia hozy izy Paoly ary zao kosa raha ny amin'izao tontolo izao dia vohombo aho. Le monde est crucifié pour moi. Efa vohombo izao tontolo izao Et ny je amiko, suis crucifié pour le monde. ary zao kosa dia efa vohombo ny amin'izao tontolo izao. C'est-à-dire je n'ai plus rien à voir avec le monde. Ny dikan'izany zany hoe tsisy ifandraisako amin'izao tontolo izao intsony. Je ne veux pas gagner le monde. Tsy tia azo an'izao tontolo izao Je ne intsony veux pas aho. les moyens du monde. Tsy tiako intsony ny fomba araka an'izao tontolo izao. J'ai été mis à part. Fa efa voatokana aho. J'ai une nouvelle vie. Efa manana fiainam-baovao aho. Paul dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Verset 15. 15, ok. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, Ce qui est quelque chose, fa ny zavatra lehibe c'est d'être une nouvelle création. ny olom-baovao. Oh, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ary ouais, fa olom-baovao. Oui. C'est bon. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Zava-dehibe ozy izy dia ny ho tonga olom-baovao. Et quand je suis une nouvelle création, Ary rehefa olom-baovao aho, cela parle par rapport au monde. dia miresaka ny amin'izao tontolo izao Le zany. monde avec tout son système, Ny izao tontolo izao sy miaraka amin'ny rafiny rehetra c'est une création dia famoronany reny qui a été corrompue. izay voaloto Mais Dieu a fait de nous de nouvelles créatures, une nouvelle création. fa Andriamanitra kosa nanao antsika olom-baovao. Et pour vivre la vie qu'il y a dans cette nouvelle création, Ary ahafahantsika miaina fiainana vaovao anatin'io maha olom-baovao antsika io, je dois prendre ma croix. dia mila mitondra ny hazo fijaliako aho. C'est la croix qui me préserve du monde. Ary ny hazo fijaliana mitahiry aho amin'izao tontolo Et izao. c'est la croix qui fait ressentir au monde que je suis séparé d'eux. Ary ny hazo fijaliana no mahatonga izao tontolo izao mahatsapa fa tafasaraka amin'izy ireo aho. Paul dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Ary izy rehetra, ary izay rehetra mandeha araka ty fitsipika ty ozy izy dia ho aminy aneny fiadanana sy ny famindrapo ary ho amin'ny Paix et Israelin'Andriamanitra. miséricorde. Fa fiadanana sy famindrapo. Ceux qui vivent comme ça, ils vivent en paix. Ho an'ireo olona izay miaina tahaka izany dia hiaina amin'ny fiadanana. Ceux qui vivent comme ça, ils ont la miséricorde de Dieu sur leur vie. Ireo olona izay miaina tahaka izany dia ahita ny famindrapon'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainan'izy ireo. Amen. 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 Donc je voudrais revenir sur le bon médicament. Iverina amin'ilay tena fanafody a. Ouais, je n'ai pas fini avec. Hitanareo mbola tsy tapitra treo ny fizarako momba an'izany a. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 4. Korintianina faharoa toko faefatra. Et nous allons voir comment nous, si entre guillemets, entre parenthèses, nous fabriquons le bon médicament. Dia ho hitantsika amin'ny alalan'izany zany hoe ohatry ny ahoana ao anaty farangisosina hoe isika no ohatry ny hoe manamboamboatra n'ilay fanafody. Comment nous pouvons avoir le médicament de Dieu Ahoana no azahoantsika n'ilay fanafodin'Andriamanitra pour nous-mêmes izay ho antsika manokana avy amintsika et pour manokana les autres. sy amin'ny hafa. On a besoin de comprendre ça. Mila azontsika zany zay. Ao a. On dirait qu'on ne comprend pas ce que je parle. Azonareo ve ny zavatra lazaiko?
hoe isika zany a no manamboboatra an'ilay fanafody a arak'izay itiavantsika azy. Ouais. Paul dit, Zao lazainy 2 Paoly. Corinthiens chapitre 4 verset 7, Korintiana faharoa toko faefatra ny andininy nous fafito. portons ce trésor dans des vases de terre. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay. C'est-à-dire cette puissance de l'évangile, Zany hoe izay herin'ny filazantsara izay, ce message de la croix, io afatry ny azo fijaliana io, cette révélation de Christ. io fanambarany Kristy io. Nous portons cela dans des vases de Dia terre, manana izany manana zany rakitra zany ao amin'ny vilany-tany c'est-à-dire izahay. dans des corps humains, Zany hoe ao anatin'ny tenan'olombelona Faible, zany, faible. izay malemy, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay ozy izy. Nous sommes pressés de toute manière, Voagezany manodidina izahay mais non réduits à l'extrémité. nefa tsy tery. Et là, on parle de la souffrance, là. Hein. Miresaka fijaliana izy eo a. Là, on parle de la bonne souffrance. Miresaka an'ilay fijaliana tsara izy eto a. La bonne souffrance qui permet aux médicaments de Dieu de venir. Ilay fijaliana ilaina sy tsara zany a tonga ny fanafodin'Andriamanitra ho tonga zany lay tena avy amin'Andriamanitra. C'est pourquoi c'est étonnant, hein. Azay mahatonga hoe matalanjona. Mais on va voir que la réponse pour la souffrance, Dia ho jerentsika hoe ny valiny a ny amin'ny fijaliana c'est la souffrance. dia fijaliana ihany. Comment ça se fait? Ahoana reny no atonga an'izany? Parce que quand on prend notre croix, il y a une souffrance. Satria rehefa mitondra ny azo fijaliantsika ane tsika dia misy fijaliana zay e. Non? Sa tsy zany? Quand on prend notre croix, prendre sa croix, il y a une souffrance. Ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana dia mitaky fijaliana zany. Et la croix, c'est la victoire. Ary ny fijaliana, ny azo fijaliana nefa dia fandresena. Donc, Noho izany a, nous sommes pressés de toute manière, voagetsany manodidina izahay ozy izy a, mais non réduits à l'extrémité. nefa tsy tery. C'est-à-dire, il y a une souffrance qu'il faut accepter, Zany hoe misy fijaliana ekeny eo, mais elle n'est pas un point où ça nous détruit. kanefa tsy tonga amina tepika le izy hoe lasa manimba antsika le fijaliana zany. Dans la détresse, Ao anatin'ny mais fahaverezakevitra, non dans le désespoir. nefa tsy mamoy fo. Persécuté, Enjehina, mais non abandonné. nefa tsy nafoy. Abattu, Potraka, mais non perdu. nefa tsy maty. Portant toujours avec nous dans notre corps Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay. la mort de Jésus, Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy izahay ao amin'ny tena mandrakariva, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Parce que la réponse au problème de l'humanité, au péché, Satria ny valiny ho an'ny zanak'olombelona, ho an'ny noho ny ota, ce qui amène un changement, une guérison dans l'homme, izay mitondra fanasitranana marina ho an'ny olona, ao anatin'ny olona, c'est la vie de Jésus. dia ny fiainan'i Jesosy. C'est la vie de Jésus. Ny fiainan'i Jesosy. Et pour que cette vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle, Ary ahafahan'ny fiainan'i Jesosy io a miasa ao anatin'ity tenantsika mety maty, Paul dit nous sommes sans cesse livrés à la mort. dia ozy izy Paoly hoe mitondra ny fahafatesana mandrakariva eo amin'ny tena izahay. C'est-à-dire nous avons des moments très pénibles parfois. Zany hoe misy fotoana zay tena mandalo fotoana mafy. Et chaque serviteur de Dieu, Ary ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy, selon la mesure de la volonté de Dieu, araky ny fatany sitrapon'Andriamanitra, il est appelé à souffrir pour Christ. tena ntsony izy a hiara-hijaly amin'ny Kristy. Et quand il accepte de souffrir pour Christ, Ary rehefa manaiky izy hiara-hijaly amin'ny Kristy, sans jamais compromettre dans sa souffrance, ka tsy manao maromaro tsy iraisana mihitsy ao anatin'ny fijaliana zay andalovany. parce que le problème avec la souffrance, Satria ny olana rehefa ao anaty fijaliana, c'est qu'on est pressé d'arrêter de souffrir. dia indraindray tsika maika hoe mba hitsara an'ilay fijaliana. Et pour arrêter de souffrir, Ary mba hitsara an'ilay fijaliana, on risque de sortir la nuit dia indraindray tsika mivoaka amin'ny alina, du territoire de la croix mivoaka amin'ny alina tsika miala eo amin'ilay faritany azo fijaliana. et on va aller frapper à la porte à côté, de la pharmacie d'à côté, tu as pas un petit médicament Dia là. lasitsika mandondona ao amin'ilay fivarotam-panafody any amin'ny ilany ivelan'ilay faritany zany mba hitady fanafody.
Et là, on est en train de compromettre. dia eo isika ny atao hoe manao marimaritra La iraisana croix, c'est endurer sur le terrain de la croix. ny azo fijaliana dia zao hoe miaritra ianao mijaly a mifatra eo amin'ny faritany ny azo Il y a une fijaliana souffrance, mais on ne compromet pas. misy fijaliana eo fa tsy manao marimaritra iraisana Au point que Jésus a dit, si quelqu'un te donne une gifle sur un côté, tends-lui l'autre. tonga hatramin'ny teboka mihitsy aza ka nafahan'i jesosy ny teny hoe raha misy mamelaka ny takolako avy dia omeo azy koa ny Sur le havanana terrain de la croix, tu ne rends pas le mal pour le mal. eo amin'ny faritany azo fijaliana ianao tsy mamala ny ratsy amin'ny ratsy Tu acceptes de souffrir. fa manaiky hijaly ianao Tu ne réponds pas par des injures. tsy mamaly amin'ny teny ratsy ianao Parce que Jésus n'a pas répondu injure pour injure. satria jesosy tsy namaly teny ratsy amin'ny teny Il est ratsy l'exemple de celui qui est mort et qui donne la guérison à l'humanité. fa izy a nohatra ilay tahaka ho an'ny maty a sy manome fanasitranana ho an'ny Si olona tu veux être porteur de la Wanzana guérison pour les autres, comment si tu veux être porteur de la guérison pour les autres, raha tianao no hitondra fanasitranana ho an'ny hafa tu ne peux pas compromettre la croix. dia tsy afaka manao marimaritra iraisana amin'ny finoana ianao La croix, c'est ta souffrance, c'est ta mort. fa ny azo fijaliana dia zao hoe fijalianao io fahafatesanao io Tu dois accepter que cette mort de la croix agisse en toi. mila manaiky ianao fa io fahafatesana azo avy amin'ny azo fijaliana io dia Et fijalianao en faisant cela, ary rehefa manao an'izany il y a un ianao miracle qui se passe en toi. dia misy fahagagana mitranga ao anatinao Il y a une vie qui va commencer à grandir. misy fiainana manomboka hitomba ao anatinao Il y a un autre cœur qui va se former en toi. misy fo vaovao zay hanomboka voavolavola ao anatinao Il y a de la chair et de la loi qui va mourir. misy ny aranofo sy avy amin'ny lalàna hanomboka maty Et il y a le cœur de berger, le cœur du Seigneur qui va grandir. fa misy fona mpiandrondry a fon'ny tompo hanomboka hitomba ao Et anatinao quand cette mort agit en toi, ary rehefa miasa ao anatinao io fahafatesana io il y a une œuvre de Dieu qui se fait en toi. zany hoe misy asan'andriamanitra mitranga ao anatinao Et quand cette œuvre de Dieu se fait en toi, ary rehefa mitranga ao anatiny io anao io asan'andriamanitra io c'est-à-dire que la vie de Jésus remplace ta vie charnelle, zany hoe le fiainan'i jesosy no misolo toerana n'le fiainanao aranofo alors là, dia manomboka eo kosa hozy izy Paul dit au verset 12, dia hozy izy paoly eo amin'ny andininy farombe ny folo am'izay ainsi la mort agit en nous ko ny fahafatesana no miasa ao aminay hozy izy et la vie et la vie agit fa ny fiainana kosa ho ao aminareo où ça? aiza hozy izy ao aminareo En vous. ao aminareo Il parle aux Corinthiens. miresaka amin'ny korintianina izy zany Il eto a explique que dans son chemin, miresaka izy ao anatin'ny lalana andalovany il a souffert tena nijaly izy pour leur amener l'évangile. mba hitondra ho eo amin'izy ireo ny filazantsara Il a renoncé à lui-même nandany tenany izy et il est venu faible, dia tonga teo amin'izy ireo a tampalemena izy dépouillé. tena faty antoka Il leur a même pas demandé un salaire. tsy nangataka karama tamin'izy ireo akory izy Paul a dit, j'aurais même pu vous demander un salaire. hozy izy paoly afaka nangataka an'izany taminareo aho Ça, c'était un médicament encore, ça. fa zany re tena mbola fanafody ihany koa zany mangataka karama zany e C'est pas interdit. tsy hoe voarara le Mais izy a lui, il a choisi la mort. fa paoly aleo ny safidy ny faty La mort de la mort. ny fahafatesana amin'ny fahafatesana Afin que la mort agissant en lui, mba hahafan'ny fahafatesana miasa ao aminy quand il va venir parler, ka amin'ny fotoana amin'izay izy hiteny ça ne sera plus lui qui parlera, dia tsy izy tsony no hiteny mais ça sera la vie de Christ qui parlera au travers de lui. fa ny fiainan'i kristy no miteny amin'ny alalany amen Comprenez? azonareo ve Vous pouvez passer des heures à prier. afaka mandany ora maro ianareo mivavaka Vous pouvez passer des jours à jeûner. afaka mandany andro maro ianareo mifadianina Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. afaka manao zay tianareo atao ianareo Mais si la mort n'agit pas en vous, fa raha vao tsy miasa ao anatinareo fahafatesana vous priez comme un pharisien dia mivavaka tahaka ny fanaon'ny fariseo et ianareo vous jeûnez comme un pharisien. dia mifadianina tahaka ny fanaon'ny fariseo nataonareo Au fait, vous allez commencer à regarder les autres autour de vous ny tena marina lasa mijery manodidina anao azy ianao et être un peu fier. dia ohatrany hoe lasa misy fireharehana Parce que vous priez toute la satria journée. ianao mivavaka mandritra ny tontolo andro Lui, il prie même pas une heure. fa na io nadiny ray tsy mivavaka le olona Vous venez, vous, avec votre jeûne de 40 jours, dia tonga ianao miaraka amin'ny fifadikanao efapolo à andro côté de celui qui jeûne même pas une journée. dia eo anatrehan'le olona anankiray zay tsy mahavita mifadianana na Et ray là, vous andro êtes un azy pharisien. dia eo amin'izay fotoana izay ianao ny atao hoe fariseo Vous êtes dans la chair. ao anatin'ny nofo ianao Ça n'a rien à voir avec la croix. tsy misy idirany sy ifandraisany amin'ny hazo Et quand vous fijaliana allez porter la parole de Dieu, dia rehefa
mitondra ny tenin'Andriamanitra On ianareo va sentir l'orgueil dedans. dia ho tsapa ilay avinavina ao On anatin'ilay va izy sentir un homme qui est fier de ses œuvres. tena ohatrany hoe ny zavatra re zany dia olona mirehareny amin'ny asa Et un vitany homme qui écrase les autres. ary olona anankiray izay manitsakitsaka ny Qui leur hafa fait ressentir qu'ils ne valent rien. mahatonga ny olona tsapa fa tsinitsinina ny olo-kafa Mais quand vous prenez votre croix, fa rehefa mitondra ny azy fijalianao ianao vous n'écrasez personne. dia tsy manitsakitsaka na Parce que iza na Christ izy en ianao vous. satria kristy ao anatinao N'écrase personne. dia tsy manitsakitsaka na iza na Accueille izy tout le monde. fa mandray ny olona rehetra Christ en vous est doux et humble. ny kristy ao anatinao dia malemy fanahy mora fanahy manetry tena Votre caractère dominateur en tant que serviteur de Dieu. ilay toetranao tia manjakazaka amin'ny mampanompon'Andriamanitra Parce que Pierre a parlé dans son épître au chapitre 5. satria petera koa ny lazo amin'ny epistily amin'ny toko fadimy Il a dit aux bergers, aux anciens, dia niresaka izy tamin'ny mpiandrondry amin'ny olona d'avoir une attitude, un comportement mba hanana fitondratena où ils ne soient pas comme dominants sur les autres, mba tsy ho mpanjakazaka ny hafa ozy izy mais comme des modèles. fa tahaka ny ohatra ilay tahaka Le caractère dominateur meurt quand la croix agit en nous. ilay toetra izay tia manjakazaka dia maty ao anatsika amin'ny fotoana ny azo fijaliana miasa ao anatsika Parce que Christ n'est pas venu pour dominer sur nous. satria kristy tsy tonga mba hanjakazaka eo amintsika Qui ressent ce matin ici que Christ l'écrase et domine sur lui? izy matsapa amin'ity marainy ity fa hitsakisahany kristy na hanjakazakany kristy izy amin'ity marainy ity amin'ny kery zany amin'ny nofo Est-ce que vous ressentez ça là? matsapa an'izany ve nareo eto androany Le Seigneur vous écrase. hoe matsapinareo manitsaka ny Quand il tompo vous parle, là, il domine sur vous. rehefa miteny aminao izy dia tena tsapanao fa manjakazaka eo aminao antery zany Le même caractère doit nous animer. fa ny fo mitovy amin'izany mila manetsika Mais nous, nous sommes des hommes. fa tsika olombelona ihany Quand Dieu nous donne un petit peu d'autorité, rehefa mba manome fahefana kely atsika Andriamanitra s'il ne travaille pas notre cœur, raha ohatra ka tsy miasa amin'ny toetra atsika izy on a ce côté qui domine sur l'autre. dia manana n'ilay toetra te hanapaka ny hafa isika C'est pareil dans le foyer. dia mitovy amin'izany ihany koa ny vontokantrano Le mari, ny lehilahy s'il ne comprend pas le don de Jésus pour son épouse à la croix, raha vao tsy azo ny lehilahy zany ny fanoloran'i jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho comment an'ny il doit vavy livrer sa vie pour sa femme? hoe ohatry ny ahoana ny tokony hanoloran'ny lehilahy ny ainy ihany koa ny vavy Qu'est-ce qu'il va faire en tant que mari? dia inona ny ataon'ilay lehilahy lehilahy azy Le chef de la maison. ilay lohan'ny tokantrano Il va dominer sur sa femme lasa njakazaka eo amin'ny vadiny et izy l'écraser avec des paroles. dia anitsakisaka azy amin'ny teny Il va donner des mauvais médicaments à sa femme. anome fanafody tsy izy amin'ny vadiny izy Il va lui donner la parole de Dieu. anome azy tenin'Andriamanitra ihany izy Femme, il est écrit que tu dois être soumise en toutes choses. hoe ry vehivavy maneke ny vadinareo amin'ny zavatra rehetra C'est comme si qu'il lui dit donc ferme ta bouche. ohatrany te hiteny amin'ilay vehivavy izy zany hoe akombony ny vavanao Voyez comment on peut utiliser l'écriture? hitanareo ohatry ny ahoana ny fomba afaka ampiasantsika ny soratra masina Sans la croix qui œuvre en nous, nefa tsy miaraka amin'ilay azo fijaliana izay miasa Dans ao la anatsika chair. ao anatin'ny nofo on peut utiliser la parole de Dieu ao anatin'ny nofo afaka mampiasa ny tenin'Andriamanitra à notre isika avantage. amino ny antony tombontsoa antsika manokana Et tant pis si ça écrase l'autre. fa tsy manina na manitsaka ny hafa zany Mais la croix de Jésus fa ny azo fijaliany jesosy qui œuvre en nous, izay miasa ao elle anatsika ne nous permet pas d'agir comme ça. dia tsy manome alalana atsika anao fietsika tahaka Elle zany nous dit meurs à toi-même. fa mitaky amintsika hoe mila maty ny amin'ny momba ny tenatsika isika C'est vrai, ta femme n'est pas parfaite. marina tokoa fa tsy lavorasy tanteraka Comme ny toi-même, vadinao tu n'es pas parfait. ohatranao ihany koa lehilahy tsy tanteraka ianao N'exige pas d'elle. fa aoka ianao tsy hitaky na Ne hanery sois pas azy dur envers aoka elle. ianao tokony mafo aminy Parce que Christ n'est pas dur envers son église. satria kristy aza tsy mafony amin'ny fiangonany Il a dit mon joug est doux et mon fardeau est léger. fa ozy izy hoe maivana ny ziokako ary maivana ny Ne mets pas entako un fardeau lourd sur ta femme. aza metrana zioka Ne matamafy ao mets pas un vadinao joug dur sur ta femme. aza mametraka famafimpo zioka Mais mafy si, ao si la vadinao mort n'agit pas en toi, fa raha vao tsy miasa ao anatinao le fahafatesana bonhomme que tu es, dia io lay lehilahy maizy le anao a grand boss que tu es, lay sefo lehibe masefo lehibe et anao peut-être avec des muscles, miaraka amin'ny ozatra mais parfois si on n'a pas de muscles, ndraindray mety hoe tsy manana ozatra isika tous les muscles sont dans la gorge. fa ny ozatsika dia ao anatin'io tendatsika io On parle fort de mafy isika et on écrase notre femme. dia lasa hitsakisahantsika ny vaditsika Et c'est comme ça que les foyers souffrent. dia ohatr'izany hoe mampijaly ny tokantrano hoe Et c'est comme ça que le mari, il va dans la chambre, dia ohatr'izay mahatonga ny lehilahy lasa makany any efitranony il chasse le démon sur sa femme. dia mandroaka devoly amin'ny vadiny izy
Je chasse le démon de rébellion dans cette femme. esoriko roako ny devolon'ny fikomina sy Je ny fanoerana lis ce tamin'ity démon au vaty nom de Jésus. tena fatoraka io devoly io amin'ny anaran'i Jesosy. Il ne comprend pas que son vieil homme a besoin d'être lié par la puissance de la croix. Tsy hainy hoe ilay toetra ny taloha anatiny hoe mila torotoroana amin'ny heriny azo fijaliana. Voyez que sans la croix, comment on peut tourner la parole de Dieu? Hitanareo hoe rehefa tsy eo ny azo fijaliana dia afaka olantsika ny tenin'Andriamanitra. Maintenant, vous les femmes qui entendez ça, Dia zao indray vehivavy izay mare an'izany a. vous aussi maintenant vous avez un argument là. Fa nareo ihany koa eto manana fialatsiny a. Chérie, Ry malala, n'oublie pas que la Bible dit que tu dois m'aimer comme Christ a aimé l'Église. aza adiny fa ny baiboly koa milaza hoe mila tia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ianao a. Et tu peux devenir arrogante devant ton mari avec ça. Fa mety afaka ho pieboebo ihany koa ianao natria amin'ny vatinao manana izany teny Mais la zany. Bible dit vraiment, femmes, soyez soumises. Fa marina tokoa fa ny tenin'ny baiboly hoe ry vehivavy maneke ny Mais c'est vatinareo. pas un joug qui est dur. Fa nefa tsy zioka mavesatra C'est zany. pas un fardeau qui est lourd. Tsy vesatra mavesatra zany. C'est une Zioka œuvre que mavesatra. Dieu fait dans mari et femme Fa asa zay ataon'Andriamanitra ao anatin'ny lahy sy ny vavy. pour garder l'harmonie et la paix entre eux. Mba hitondra firindrana sy fiadanana eo amin'ny samy izy. Pour que le mari rende sa femme heureuse. Mba hatonga ny lehilahy asambatra ny vavy. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, Azany no atony hoe ny mpanompon'Andriamanitra, un pasteur, ny pasteur, s'il n'apprend pas à prendre sa croix dans sa maison avec sa femme, raha vao tsy mianatra mitondra ny azo fijalia miaraka amin'ny vadiny ao anivon'ny à faire tokantrano izy mourir a, son autorité charnelle, tena mamono an'ilay fahefany ara-nofo a. c'est pas dans l'église avec les frères et sœurs qu'il va apprendre ça. Dia tsy ao anatin'ny fiangonana izay misy ny rahalahy sy anabavy izy no afaka hianatra L'école du an'izany. serviteur de Dieu, Fa ozy izy Paoly ry mpanompon'Andriamanitra, c'est pas l'école biblique, tsy any amin'ny sekoly fianarana baiboly, c'est pas les enseignements pour apprendre beaucoup de choses. tsy any amin'ireo karazam-pampianarana mampianatra zavatra maro. La vraie école pour transmettre la vie, Fa ny tena sekoly ahafahana mampita fiainana c'est la maison. dia ao atokantrano ao. C'est là où ton orgueil est traité. Ao ny avinavinao no karakaraina. C'est là où tu vois que tu n'acceptes pas Ao no ahitana hoe tsy mety manaiky que ianao. ta femme te dise une vérité. Hoe miteny famarinana aminao ny vadinao. Et quand cette vérité te dérange, Ary rehefa manelingelina anao iny famarinana tu lui iny, dis, femme, tu ne peux pas me donner des ordres. dia miteny amin'ny vadinao ianao ry vehivavy a, tsy afaka mibaiko ahy Tu ne ianao. peux pas me parler comme ça. Tsy afaka miteny tsy manana lalana iteny Je amin'ny toy suis izany ton ianao. mari, tu dois me respecter. Fa izaho ny lehilahy vadinao a, mila Et manaja la anay femme va dire, ianao. mais chérie, mais je te respecte. Dia ozy izy ny vadinao zany hoe manaja anao ry malala Mais e. je vois ça et je dois te parler. Hitako ilay toetra ohatr'izao dia tsy maintsy miteny anao a. Et au lieu de prendre sa croix avec ce que sa femme lui dit, Fa raha tokony hitondra ny azo fijalia manoloana ny tenen'ny vadiny le lehilahy, et de dire, ben c'est vrai, je suis orgueilleux, dia miteny mihitsy mihaiko hoe tena et de miavinavina retourner tokoa. vers sa femme Dia lasa izy miverina any amin'ny vadiny. pour lui dire, chérie, pardonne-moi, Dia raha tokony hiteny zay ry malala mamela, je suis un gros orgueilleux, tena mpiavinavina be mais marina. je ne veux pas rester comme ça. Fa zany efa tsy tia ho toetra ohatr'izany. Et quand j'agis comme ça, Ary rehefa ohatr'izay no je ataoko, suis en train de résister au diable. dia lasa manomboka manohatra ny devoly aho. Le diable qui veut utiliser les écritures qu'il a utilisées contre Jésus. Ilay devoly izay mampiasa ny soratra masina izay nampiasany nitovy tamin'ny andron'i Jesosy. Je suis en train de résister au diable avec la parole de Dieu qu'il utilise. Dia lasa manomboka manohatra ny devoly amin'ilay soratra masina izay ampiasainy. Cette parole qui dit que je suis le chef. Ilay teny izay milaza hoe ianao ny lohany e. Eh bien, je lui dis, il est aussi écrit. Dia lasa miteny amiko koa fa voasoratra koa hoe Tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. io tia ny vadinao ianao tahaka ny tiavan'ny Tu Kristy donneras ta fiangonana. vie pour elle. Anotra ny fiainana ho azy Tu ianao. mourras pour elle. Ho faty ho azy ianao. Donc, tu es en train de résister au diable là, quand tu t'humilies. Noho izany a rehefa manetsy teny ianao a dia manohatra ny Et devoly ianao quand tu amin'izay le fais, tu fotoan'izay. fais mourir l'orgueil qui est en toi. Ary rehefa manao an'izany ianao dia vonoinao ilay avinavina ao Eh, anatinao. parce qu'il y a de l'orgueil en nous les Fa hommes. satria misy avinavina loatra ao anatsika lehilahy. Non, pas tu les as. Tsy eto Tuléara, eto Tuléara tsisy an'izany. Il y a de l'orgueil chez l'homme. Fa ao anatin'ny lehilahy misy avinavina e. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez la femme, hein. Za tsy miteny hoe tsisy ao anatin'ny vehivavy a. Mais le travail commence quand on réalise que notre combat, il n'est pas sur les nuages et dans l'atmosphère. Fa manomboka ny ady a rehefa azontsika saina tonga saintsika hoe io ady io anie tsy eny amin'ny rivotra fotsiny ihany e. Voyez, même le camion là-bas, il klaxonne, il applaudit la parole de Dieu. Hitanareo ilay camion aria miklaksona mihitsy mitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Le combat n'est pas dehors. Fa ny ady tsy any ivelany.
Le combat est en nous-mêmes. fa ao anatsika ny ady. L'orgueil qui veut résister à la voix de l'Esprit de Dieu. Lay avinavina zay anoeratsika ny feon'ny fanahin'Andriamanitra. Où l'Esprit de Dieu nous dit, va t'humilier, c'est pas bon la manière Lay de parler. fanahin'Andriamanitra mitarika atsika ndana manetrena fa tsy tsara zao Et là, on e. est dans un combat. Là. Dia misy ady ao anatin'ilay lehilahy. Mais le moment où tu lâches, Fa amin'ny fotoana anankiray mamotsitra ianao. il y a un peu plus de Jésus qui vient en toi. Dia manomboka me misy Jesosy hatrany mivoavolavolà ao anatinao. Pourquoi? Inona no antony? Parce que Jésus s'est humilié. Satria Jesosy aza nena anetry teny Il e. n'a pas résisté. Tsy nanohatra izy. Donc quand tu t'humilies, Noho izany rehefa manetry teny la ianao vie de Jésus t'accompagne pour t'humilier. dia lasa momba anao ihany koa fiainan'i Jesosy manaraka Il y a anao. une œuvre qui vient dans ton cœur. Misy asa tonga ao am-ponao. Quand tu vas prêcher l'évangile Ary après, rehefa hitory ny filazantsara amin'izay ianao tu vas pas arinan'izany prêcher l'évangile avec orgueil. dia tsy hitory ny filazantsara miaraka amin'ny avinavina Tu vas intsony. pas être le grand prédicateur du dimanche. Tsy ilay mpitory teny lehibe ny andro alahady Tu ianao vas être l'homme brisé. fa olona toritory ianao manantony Tu as eo. envie de te cacher derrière le pupitre. Te hiafinao ambadika ty pilipitra ty mihitsy azy ianao Tellement tu réalises ton état. satria tsapanao loatra ny toerana Tu misy vas venir anao. à l'église avec crainte et tremblement. Tonga ao amin'ny fiangonana ianao miaraka amin'ny tahotra sy ny Tu vas fangovitana. sentir comme si tu n'es pas digne d'annoncer la parole de Tena Dieu. matsapa mihitsy ianao tsy mendrika ianao na ny anambarany tenin'Andriamanitra Mais aza. l'Esprit de Dieu va te dire, Fa ny fanan'Andriamanitra miaraka amin'izany hiteny au aminao contraire, vas-y maintenant. hoe mifanohatra amin'izany torio. Là, tu es prêt. Eo ianao vonona. Parle les paroles de la vie. Manambara torio ny teniny amin'ny fiainana. Et là, tu vas ouvrir ta bouche. Dia eo ianao anomboka hanokatra ny vavanao. Parfois même sans lire 14 000 passages de la Bible. Ndraindray tsy mila mamaky efatra 14 000 Sans teny ao vouloir anatin'ny baiboly a. expliquer des choses Tsy mila manazavazavatra firy. où tu es en train de dire toutes choses et son contraire. Ny ilaza zavatra sy ny fanohatra aminy. Et tout le monde voit que là, tu es en train de rabâcher. Dia izay ahitan'ny olona anao rehefa manazavatra maro ianao na ianao aza mikorotana sy mifanjefo. Mais personne n'ose te dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Fa ny olona rehetra ne raha mikorotana ianao tsy sahiteny aminao hoe tsy mety Mais zany. parce que ton cœur est changé. Fa satria ny fonao efa voaova. Et qu'il y a la vie de Jésus en Ka toi. efa misy ny fiainan'i Jesosy ao anatinao. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Hoy izy Jesosy ny teniko dia fanahy sy fiainana. Tu vas commencer à dire des choses simples. Hanomboka hiteny zavatra tsotra ianao. Vous savez, souvent les prédicateurs, ils veulent avoir de grands messages. Hitanareo matetika mpitory teny man tsy te hanana hafatra lehibe. Ils veulent impressionner le peuple. Izay hatalanjona ny vahoaka. Ils veulent que les gens reviennent. Tiany man tsy hiverina ny olona. Après avoir dit, wow, Rehefa avy niteny le olona wow. cet homme, il connaît plein de choses. Hein. Tena mahafantazao ary ty lehilahy ty a. Il explique le grec, l'hébreu et tout. Hoe azavaina hatramin'ny teny grika sy ny hébreu. Il est fort, hein. Tena Et quand on finit de Mafia, prêcher, et mafia. quand on finit de prêcher, fa rehefa vita ny tory-teny on descend là. dia midiny eo ampilipitra On a isika. du mal à s'asseoir. Dia sarotra amintsika nipetraka. Tellement l'orgueil veut nous tenir debout. Satria na nipetraka sarotra amintsika satria ny avinavina tiany foana tsika hitsangana. Le ministère, c'est pas ça du tout. Fa tsy zany velively ny atao hoe asa fanompoana. Le ministère, c'est le brisement de notre vie. Fa ny atao hoe asa fanompoana dia fanorotorona ny Le fiainantsika. ministère, c'est la mort agit en moi. Ny atao hoe asa fanompoana dia ny Et quand fahafatesana je miasa viens ato avec amiko. l'église, Ary rehefa manatona fiangonanao la vie agit en eux. dia miasa ao anatin'izy ireo ny fiainana. C'est ça le ministère. Zany natao hoe asa fanompoana. Et il n'y a pas d'autre ministère. Ary tsy misy asa fanompoana Il n'y ankoatran'izany. a pas de ministère d'expliquer un tas d'histoires. Tsy misy asa fanompoana hoe hanazavazavatra maro samihafa. Vous savez, les ministères qui expliquent beaucoup de choses. Hitanareo hoe asa fanompoana manazavazavatra samihafa. Les gens veulent encore plus d'explications. Dia mbola te ary fanazavana mihoatra aza ny olona. Et on va aller chercher des thèmes variés pour aller expliquer encore plus de choses. Dia iny tsika lasa te hitady loha-hevitra karazany mba ahafahantsika mbola manazavatra misy kokoa. Et tout le monde devient orgueilleux, devient fier. Dia lasa misy avinavina mieboebo ny olona. Mais le Fireharehana. vrai ministère, Fa ny asa tena asa fanompoana ça nous brise. dia manorotoro Ça atsika. amène la brebis sur le chemin du brisement. Mitarika ny ondry ihany koa eo amin'ny lalan'ny fanorotorona. Ça montre au mari quel est le chemin de la croix. Maneho amin'ny lehilahy hoe inona ny lalany azo Et fijaliana. lui aussi, tous dans notre maison, on donne notre vie. Ary izy ihany koa ny lehilahy rehetra dia manolotra ny ainy eo Mais ao parfois- anatin'ny tokantranony. Parfois, la femme même, Fandraindray ary zany vehivavy ihany koa elle ne change pas tout d'un coup.
tsy miova eo ny eo izy a. C'est pourquoi c'est pas des médicaments qui agissent tout de suite. Zay no atiny io fanafody io tsy miasa eo ny eo. C'est pas de Dafalgan, Efferalgan. Io zany tsy dafalgan na On eferalgan donne ça puis c'est bon, c'est hoe passé. mena fotsiny de Non. vita hatreo tsy Non, non, tu auras mal de tête pendant pas mal de temps. même. fa rary andoha foana ianao a ao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Tu vas pardonner, ça va recommencer. Mbola amela helika ianao fa mbola hiverina ihany. Mais il y a un moment, Fa isy fotoana am'izay kosa c'est Dieu qui contrôle le moment où le médicament agit. satria Andriamanitra no mifehan'ilay fiasan'ilay fanafody. Il y a un moment où ta femme, Fa isy fotoana am'izay mivadinao elle ressent ton cœur. dia atsapany fonao izy. Elle voit que tu as changé. Hitany fa niova ianao. Elle aussi, quelque part, il y a un changement qui vient en elle. Dia any anatiny ihany koa misy fiovana any anatiny ihany. Ça Anatin'ilay veut dire vehivavy que le zany. médicament a agi. Dia eo zany a no ahafahantsika mamaritra fa niasa ilay Mais il fanafody. faut supporter l'épreuve. Fa mila miaritra fitsapana. C'est comme les épreuves de la vie. Tahaka ny fitsapana misy eo amin'ny fiainana ihany. Jacques dit que nous sommes exposés à diverses épreuves. Ozy izy Jakoba hoe isika ozy izy dia voatolotra ho ana fitsapana maro. Jacques chapitre 1. Jakoba toko voalohany. Vous êtes OK? Vous n'êtes pas trop fatigués? Mbola tsy reraka loatra nareo ao tsara nareo a. Oh, vous êtes fatigués? Reraka ve nareo e? Pas fatigués? Tsy reraka? Vous avez de la chance, moi je suis fatigué. Tena sambatry nareo fa zany efa reraka. Mais je vais continuer. Fa nefa mbola hitoy aho. Jacques chapitre 1. Jakoba toko voalohany a. Ah, je vais chercher ça dans ma Bible. Jereva kely ao anatin'ny baiboliko a. Vous connaissez Jacques? Nareo tsara Jakoba? Ah, Jacques. Jakoba. Décidément, ma Bible ne veut pas s'y rendre. Jacques 1, 2. Jakoba toko voalohany a ny andininy faharoa. Et ça concerne toutes les choses de la vie. Ary ito a mahakasika ny sehatra rehetra misy eo amin'ny fiainana. Mes frères, Rahalahako, regardez comme un sujet de joie complète ataovy fifaliana avokoa les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. raha hiara-ny fakapana samihafa ianareo. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jacques pour écrire une chose pareille? Fa inona ny zavatra nitranga tao andohan'ny Jakoba mananoratany zavatra tahaka izao? De dire qu'il faut se réjouir dans l'épreuve. Hoe fa maninona mifaly nefa anaty fitsapana. Mais qu'est-ce qui se passe, Jacques? Fa inona mitranga Jakoba? Mais Jacques a une révélation qu'on n'a pas. Fa Jakoba nanana fanambarana zay tsy Et si on a ananantsika. la révélation qu'il a, Ary ananantsika ny fanambarana zay dans ananany l'épreuve, on va se réjouir. dia hifalitsika ao anatin'ny fitsapana. Il dit donc, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ozy izy ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa ianareo. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Satria fantatrareo fa ny fizahany-toetran'ny finoanareo mahatonga faharetana. Tu dois savoir ce que l'épreuve produit dans ta vie. Mila hainao zany hoe inona ny ateraky ny fitsapana eo amin'ny fiainanao. Tu ne dois pas être dans la confusion quand il y a l'épreuve. Aoka ianao zany tsy fangaro ny sainao rehefa mandalo fitsapana ianao. L'épreuve est là pour produire la patience, c'est-à-dire l'endurance. Eo zany a ny fitsapana mba hiteraka faharetana ao anatinao a na lazonady. C'est l'épreuve de ta foi. Satria fitsapana ny finoanao io. C'est-à-dire que tu dis que tu crois dans le Seigneur. Satria ianao ilay milaza io hoe mino any tompo. Ok, allons voir si tu continues à croire. Dia andao aza jerena raha tena mbola hitohina ianao. On va envoyer un peu d'épreuve, on va permettre à l'épreuve d'être là. Asitsika fitsapana eo amela ny fitsapana hitranga Et zany le tsika. Seigneur regarde. Dia mijery tsara ny tompo. Alors ta foi, elle est là ou elle n'est pas là? Tena mbola mitoetra ve ny finoanao sa fa tsy ao tsony? Tu crois en moi ou tu crois pas en Mbola moi? mino avy ianao sa tsy mino atsony? Jésus dormait dans la barque lorsque la tempête venait. Jesosy anie natory a tao atsambo kely rehefa nitranga ny tafiotra Et e. les disciples étaient paniqués. Fa ny mpianatra tena niorory izy Mais ireo. maître, réveille-toi, tu vois pas. Ry Regarde, mpampianatra mifoazy ianao regarde, on va tous mourir. jereo ho faty daholo tsika. Mais Jésus lui a dit, Jean de peu de Fa foi. ozy Jesosy ery kely finoana. Il était à bord, il était là. Jesosy tao atsambo kely. Rien ne pouvait leur arriver. Ara tsy nisy zany ninina afaka hitranga tamin'izy ireo. C'est l'épreuve de la foi, les épreuves. Zay ny fitsapan'ny finoana, ny fitsapana dia fitsapan'ny Pour finoana. apprendre à ne pas paniquer. Tena mianatra isika tsy tebiteby Pour avoir de l'endurance. mba hanana lazonady. Là, dans cette épreuve-là, Ao anatin'io fitsapana io, si j'ai une épreuve financière, par exemple, raha ohatra ka mandalo fitsapana ara-bola ohatra,
Le diable va produire des occasions pour solutionner mon problème. dia mitady fahafahana ny devoly aho mba amahana ny olako zany. Quand je vais au travail, Mandeha any am-piasana aho, le patron oublie son billet de 100 000 arias sur la table. dia adin'ny patronko teo ny biana 2 alina ariary. Ça n'existe pas le billet de 100 000. Tsisy ny Je suis 100 obligé de 000 dire ça ariary comme ça zany. parce que c'est voilà, c'est plus simple. Ataontsika 2 alina zany le La vola. tentation vient. Tonga fakapanahy. Là, il y a un combat et le diable, tu vois comment le Seigneur est en train de te bénir là. Dia eo ny devoly miteny aminao, io misy vola fa tsy hitanao fitahin'ny tompo anao ny vola eo e. N'est-il pas écrit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins? Tsy voasoratra ve hoe ozy izy ny devoly anao, tsy voasoratra ve Andriamanitra maty zay ilainao. Et là, toi, tu as faim, tu as un problème. Dia eo koa nefa ianao sady mandalo olana La nona. tentation est là. Eo ilay fakapanahy. Mais reste sur le terrain de la Fa croix. aoka ianao hitoetra ao amin'ny faritanin'ny finoana. Reste intègre. Aoka ianao hitoetra olo mahitsy. Ne va pas voler pour satisfaire ta faim. Aza mangalatra mba afapo ny anohananao. Il vaut mieux rentrer chez toi l'estomac vide, Aleo aza mody any an-tranonao a, tsisy ninona ny la vavony, poche vide, dia tsisy ninona ny paosinao, mais le cœur rempli de joie. fa nefa feno fifaliana ny fo. Parce que tu as résisté au diable. Satria nahatohatra ny devoly ianao tamin'izay fotoana izay. Et qu'est-ce que la Bible nous montre à la fin quand Jésus a résisté au diable? Dia inona ny zavatra naseho an'i Jesosy atsika rehefa nanohatra ny Baiboly atsika rehefa nanohatra ny devoly hatramin'ny farany Que les Jesosy? anges sont venus le servir. Hoe tonga nanompo azy ny anjelo izy izy. Quand tu résistes au diable, Rehefa manohatra ny devoly ianao, certainement les anges exercent un ministère en ta faveur. mazava ho azy fa tena aneo a anetsika ny asa fanompony ihany koa ny anjelo ho anao. Tu prends ce billet qui est là, Fa raha vao mandray an'ilay vola zay tavela eo ianao, tu dis patron, dia teny ianao hoe patron tu as ô, oublié ça sur la table. adinao teto ambony latabatra ty voly ty. Et là le patron il te regarde, Dia mijery anao ny patron, ça touche son cœur. mahakasika ny fony zay fihetsika eo zay a. Parce que tu aurais pu voler. Satria afaka nangalatra mihitsy ianao, Ça produit une vie fa miteraka fiainana en le ta izy faveur. amin'ny alalanao. Parce que maintenant il a confiance en toi. Satria manomboka eo izy lasa mahatoky anao. Mais si tu l'avais volé, Fa raha nangalarinao le vola, sans qu'il sache que c'est toi, na dia tsy fantany azy ianao no nangalatra azy, il y aurait eu un doute. dia lasa misy fisalasalana. Mais toi, il a confiance en toi. Fa aminao izy a manana fatokina anao. Ça, c'est riche, ça. Ary arena lehibe zany a. Vous comprenez? Azonareo ve le izy? Comment il faut rester sur le terrain de la croix Hoe mila mitoetra eo amin'ny faritanin'ny hazo et fijaliana isika, endurer l'épreuve. ary miaritra ny fitsapana. Et la Bible dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, verset 4. Andininy faefatra ozy izy aroka ny faharetana hisy asa tanteraka. Il faut que ça fasse un travail en toi, Zany hoe mila manao asa ao anatinao zany io. où ça ne bouge plus en direction du péché. Tsy manetsika atsika intsony a izotra makany amin'ny ota. Il faut qu'une œuvre parfaite s'accomplisse en toi. Mila misy asa tanteraka ho tanteraka ao anatinao. Et Jacques dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dia ozy izy Jakoba hoe mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona Là, na il y a inona. une maturité dans votre cœur. Eo zany manomboka misy famatorana ao am-ponao. Là, Dieu peut ouvrir des portes pour vous. Eo am'izay Andriamanitra afaka manokatra varavarana ao anao. S'il y a une place de promotion dans l'entreprise pour vous, Raha ohatra ka misy toerana ho anao anatin'io orinasa io, Dieu lui-même mettra devant le patron, il mettra votre vie et dira c'est lui celui qui doit être élevé. dia Andriamanitra izy tenany mihitsy a no hiteny amin'ilay patron hoe io mila apetraka eo amin'ny toerana Mais io. si vous êtes un voleur, Fa raha ohatra ka mpangalatra ianao, Dieu lui-même dira à ce patron, dia Andriamanitra izy tenany mihitsy ny hiteny amin'io patron ihany koa tout le monde ici sauf lui, hoe ny olona rehetra eto ampiakaro avokoa fa afa-tsy izy. surtout pas lui. Io indrindrandrindra aza ampiakariny io. Vous comprenez? Azonareo ve? On n'est pas recommandable autrement qu'en acceptant que la croix œuvre en nous. Tsika zany a tsy manan-kery a raha ohatra ka raha tsy amin'ny fotoana ny azo fijaliana, tsika tsy azo atokisana raha tsy amin'ny fotoana isika mitoetra eo amin'ny faritanin'ny azo fijaliana. J'allais dire ce qu'il a dit. Zay mihitsy ny saika tiako tenenina teo zay voambolana zay. Les frères et les sœurs, Ry rahalahy sy anabavy a, porter sa croix c'est tous les jours. ny fitondrana ny azo fijaliny dia isan'andro. Ny azo C'est dans la vie de fijalintsika. tous les jours. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro C'est zany. dans la manière que vous répondez à quelqu'un qui vous méprise. Ary ny amin'ny famalitsika ny olona anankiray zay manao tsinitsinina atsika.
C'est rentrer chez vous et votre femme elle est de mauvaise humeur et vous la supportez et vous l'aimez. Rehefa mody any an-tranontsika tena tsy ao mihitsy ny vadinao a fa vitantsika ny miaritra azy Pour le serviteur de Dieu, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra c'est entendre beaucoup de mauvaises nouvelles dans l'église. dia zao hoe raha ho an'ny mpanompon'Andriamanitra indray mandray vaovao rasy maro samihafa eo anivon'ny C'est entendre fiangonana qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne le comprend pas. hoe etsy ony misy olona anankiray tsy mahazo zavatra mihitsy C'est entendre des calomnies. mare fitenenandratsy Pour le serviteur de Dieu, ho an'ny c'est mpanompon'Andriamanitra avoir mis sa confiance en quelqu'un dia raha nametraka fitokisany tamin'olona izy qui va le trahir. nefa iny olona iny amadika azy avy eo Ça fait mal, tena marary aminy mais zany il ne répond pas. fa nefa tsy mamaly Avec le an'izany mal. izy tsy mamaly amin'ny ratsy Il a izy une croix à prendre. fa manana azy fijaliana entiny Il izy reste intact. dia mitoetra tsy voahozongozony Il izy tient ferme. mijoro izy Il est là pour le peuple de Dieu. ary eo izy ho an'ny vahoaka Sinon, vous an'andriamanitra savez comment c'est très souvent? raha tsy zany dia ohatrany ahoana ny fitrangany matetika Ce pupitre-là, hitanareo ty pilipitra ty a on finit par dire beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de dire. lasa miteny zavatra betsaka etsika nefa zavatra tsy mila tenenina Et koa les gens qui sont là, ary reo olona zay manatrika eo a ils savent qu'on est en train de parler contre eux. dia fantany tsara fa izy ireo no resahantsika Parfois, l'évangile expose la vie des gens. marina tokoa fa misy fotoana filazantsara mampiariary ny fiainan'olona Mais parfois, si nous-mêmes, on n'a pas une mort à nous-mêmes, fa matetika raha ohatra ka tsy misy a fahafatesana mitranga ao on anatsika rend public la vie privée des gens. dia lasa resantsika pabe maso ny fiainan'olona Parce qu'il n'y a pas de mort à nous-mêmes. satria tsisy fahafatesana momba ny Parce tenatsika qu'on est là pour défendre nos intérêts. satria tonga eo tsika hiaro ny tombontsoa atsika On est là pour notre propre réputation. eo tsika ho an'ny lazatsika manokana Vous voyez la grande œuvre que Dieu doit faire dans les serviteurs de hitanareo Dieu. ve ny asa ngeza be mila ataon'andriamanitra Hey, vous croyez qu'être mpanompon'andriamanitra un serviteur de Dieu, nareo ve mihevitra hoe mampanompon'andriamanitra un jour là, on est zélé, là, on a envie de servir le Seigneur. hoe eo ianao misy firetana manana zotom-po ty hanompon'ny tompo Allez, moi je vais être serviteur de Dieu, je vais être pasteur. hoe za zao aty ho pasteur sotra fotsiny a manomboka androany Ah, je vais vous faire rire. ampimekely anareo a Un jour, mon petit garçon, ndray andro zay ny zavikeliko lehilahy il rentre chez moi et puis tout le temps, il me voit assis dans mon fauteuil. dia rehefa niditra tao an-tranoko izy isan'andro izy mahita mipetraka ambony J'ai un seza fauteuil dans lequel je m'assois toujours, je m'écroule quand je suis fatigué, je m'écroule. misy seza zay ao an-tranoko azy hipetrahako foana dia eo a zany mitsotra tsara Mais souvent, je suis avec ma Bible, je suis là. dia indraindray eo miaraka amin'ny baiboloko mipetraka eo Et puis, je crois que c'est lui qui a dit qu'il aurait bien aimé être pasteur comme Babou. dia tonga avany izy zany teny amiko hoe za ozy izy mba te ho pasteur ohatrany dadabe Être tout le temps assis là dans le salon, c'est cool. dia tena hoe mipetrapotsiny eo amin'ny salon eo ve isan'andro tena tsara kosa ohatra hoe mahapastera zany mipetrapotsiny ao an-trano ao fotsiny Et c'est sans compter tout ce qui se passe dans cette tête-là pour l'église. tena hoe tsy tafitra ao anatin'izany aza ny zava-mitranga rehetra atao anatin'ity sainy ty a ho an'ny fiangonana Tout ce qui vient endurer pour ny l'église. zavatra hiaretana ho an'ny fiangonana Mes frères et mes sœurs, prenez modèle de souffrance raha lasianabavy aokinareo aka ohatra lay tahaka ny amin'ny fijaliana sur la vie de Paul. ny amin'ny fiainan'ny paoly Sur notre vie à nous-mêmes qui venons vous porter l'évangile. Je n'ai pas honte de vous dire ça. ary tsy matahotra mihitsy ary miteny anareo an'izany fa aleo tahaka ny fiainanay izay mitondra aminareo ny Vous voyez que filazantsara dans la chair, mety ao anatin'ny nofo isika tu les as, c'est bien. tena hoe tsara toleara Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des endroits qui sont quand même pas mal aussi, hein. fa za koa miteny aminareo hoe tena misy toerana tena tsara kokoa a Où il fait bon, zay tsara où il fait frais. Moi, j'aime la fraîcheur. dia za zao tia mangatsiatsika kokoa Mais vous croyez qu'on considère ça? fa nareo hoe mieritreritra hoe amenay lanjy Mais il y zany a les chrétiens qui aiment Jésus. fa misy kristianina tian'i jesosy Il y a les pasteurs qui ont besoin d'aide. misy pasteur mila fanampiana Et je ne dis pas ça pour me glorifier. ary tsy miteny an'izany a etiko Mais pour irehareana la deuxième fois, je viens ici. fa fandroany a zao ny tonga ty Pour la aminareo deuxième fois, je suis malade même quand je viens. fa fandroany ihany koa narary tonga ty aminareo Je me dis peut-être que la deuxième fois, je vais pas être malade quand même. dia fa afaka nyteny tamin'ny tena koa hoe raha makany fandroany a tsy arary tsony kosa Malade, malade. fa narary tena narary a tonga Mais mon taty cœur, c'est quoi? fa nefa ny foko a inona ny tao Quelle apoko œuvre Dieu a fait en moi? inona ny asa nataony tompo tao Encore une apoko fois, c'est pas pour me glorifier. mbola verika any tsy etiko ireharehana akory a C'est pour vous montrer qu'on n'est pas venu là comme si que là, on a quelque chose à gagner. dia hitanareo etiko anehoana aminareo tsy hoe maha-olombelona zany dia misy zavatra azonay ho tombotsoa Mais aty dans la chair, on a des choses à perdre. fa ao anatin'ny nofo misy faty antoko eo amin'ny nofonay Mais on a gagné dans l'esprit. fa nefa nandresy izay nahazo izay tao amin'ny fanahy Parce qu'on est là pour l'évangile. satria tonga eto aminareo
ianareo zay miaraka amin'ny Et filazantsara vous aussi, ary ianareo ihany koa soyez des modèles. aoka ianareo marika na ohatra Donnez votre vie pour l'évangile. omeo atoloro filazantsara ny Prenez votre ainareo croix. eto ny azo fijalianareo Prenez votre croix. eto ny azo fijalianareo Apprenez à souffrir pour Christ. ny anara miara-miaritra amin'ny Kristy Ne pleurez pas sur les petits bobos de la vie. aza mitomany amin'ireo ratra kely misy eo amin'ny fiainana Et laissez Dieu prendre soin de vous. fa velao Andriamanitra ny Ne karakaranareo trichez pas dans le ministère. aza makataka ao amin'ny asa fanompona aza manao ny tsy Ne mety vous manao garantissez marimaritsy pas un iraisana revenu. aza Ne vous garantissez pas un revenu aoka ianao tsy anatena afidiram-bola ao anatin'ny asa fanompona par la loi amin'ny alalan'ny lalàna en imposant des dîmes. amin'ny alalan'ny fametrahana fafolo-karena Ça, c'est la loi. satria lalàna ane zany e Laissez le peuple de Dieu vivre dans la liberté. fa velao ny vahoakan'Andriamanitra hiaina amin'ny fahafahana Lorsque vous leur donnez la vie, fa rehefa manome azy fiainana ny ianareo eux e aussi, ils vont donner leur vie. dia izy ireo ihany koa nolotra ny fiainany La brebis donnera son lait et sa laine. anomeany volony a sy ny rononony ihany koa ny ondry Mais ça, on n'arrache pas 10% de laine fa du aoka troupeau. sika tsy haka ny fafolony volon'ny ondry On n'arrache pas ça sur la brebis. tena tsy hoe alaitsika mikery eo amin'ilay ondry zany On ne prend pas 10% de lait sur les mamelles. tsy alaitsika ny ronono ny ampafolony ronono a eo amin'ny nonony ondry La brebis elle-même, lorsqu'elle a la vie, fa rehefa mandray fiainana ilay ondry lorsqu'elle est heureuse, rehefa faly izy elle sait qu'elle est une brebis. dia fantany hoe ondry izy e Elle sait qu'il y a là un berger. fantany hoe misy mpiandry ane eo e Et la brebis même, dia iny ilay ondry iny a elle va faire mais. dia tefite me Elle sera prête à donner son lait. voniny izy zany a ny tsitrapo anome ny rononony Elle le donnera volontairement. anomeany zany a tsitrapo izy Un lait bien vitaminé tena ronono feno vitamine qu'il fait bon recueillir. izay tsara raha alaina Qu'on n'a pas besoin de tirer tsy dessus. mila astomma eo foana Hein? Ça, ce bout que je viens de dire là. hitanareo zay ampahankeliny lazaiko teo zay a Si vous êtes capable d'avaler ça, raha vitanareo manatelany zany a c'est déjà pas mal. dia efa tena mety kokoa ianareo zany Parce que partout où on va, c'est une grande discussion. satria naiza toerana nalehanay tena dievitra lehibe zay resaka zay Le Seigneur est grand, il sait prendre soin de ses serviteurs. fa Andriamanitra ny lehibe hainy mikarakara ny mpanompony e Et s'il faut endurer un peu de disette, on endure. fa raha mila miaritra mosary kely isika dia andao hiatrehany Mais Paul a dit dans la détresse, mais pas dans le désespoir. fa ozy izy Paoly ao anatin'ny fahoriana ozy izy fa tsy mamoy fo Et quand Dieu œuvre en nous, ary rehefa miasa ao anatsika Andriamanitra toute la convoitise qui existe encore en nous, ilay fitsiriritana zay mbola misy ao anatsika dans ces moments-là, ao anatin'ireny fotoany ireny a il fait mourir cela. dia tena mamono an'izany izy Et qu'est-ce qui prend place? dia inona ny maka toerana misolo toerana La vie an'izany de Jésus, ny fiainan'i Jesosy le contentement. ny fianinana Je suis content dans l'état dans lequel je suis. tena faly a na manao ahoana na manao ahoana Je suis en paix. miada anao Ça, c'est les bergers que Dieu veut donner à son peuple. azay ny mpiandrony zay tian'Andriamanitra omeny any Pas vahoaka des arracheurs de laine ni des tireurs de fa tsy mamelles. ireo olona zay pakakery ny volonondry sy ny ronononondry J'ai mal terminé. ratsy ve ny namaranako azy Hein? c'est bien c'est bon Mes frères, ahoana rahalahy est-ce que je dis la vérité ou bien je suis en train de raconter des histoires? miteny marina ve asa mitantara vala maty c'est la vérité c'est la saine vérité pure c'est la pure vérité C'est pourquoi cette vérité-là, zay ny mahatonga io famarinana io a ça fait un tri dans la liste de Et- ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. dia lasa manasivana nireo listiny zay milaza ny tenana mitony ny tenany io mpanompon'Andriamanitra Ceux qui sont pasteurs businessmen, reo a pasteur mpandrara qui comptent le nombre de têtes de brebis qu'il y a, izay a manisany isan'ny lohan'ny ondry ao am-piangonana qui se disent avec 10% là, on va Ouais. pouvoir s'en sortir. hoe raha fahafolon'ireo isa ireo a dia tafavoaka tsara tsika Ceux-là, aujourd'hui, ils perdent tout. fa reny olona reny a dia ho fatiantoka amin'ny zavatra rehetra Ils perdent tout là. ho fatiantoka amin'ny zavatra rehetra Il n'y izy a pas de business. fa tsisy fandrarana
Ça ne veut pas dire que le serviteur de Dieu, il est pauvre comme pas possible. fa tsy midika koa nefa zany hoe tena manitra fadirannovana indrindra zany ny Il mpanompon'andriamanitra peut avoir un passage où il est pauvre. mety misy fotoana tokoa izy mandalo tena hoe fantrana Mais Dieu voit sa fidélité. fa hitan'ny tompo kosa ny fatokiny Dieu prend soin de lui. dia mikarakara azy andriamanitra Ça, c'est le chemin pour les serviteurs de Dieu. azay ny lalana lalovan'ny mpanompon'andriamanitra Hein? Et vous savez quoi? ary fantatrareo ve Le peuple de Dieu, ny vahoakan'andriamanitra quand il n'y a pas de loi et d'exigence sur lui, rehefa tsy misy lalàna sy faneriterena mipetraka eo quand il amboniny n'y a pas de contrainte. rehefa tsy misy fanerena Ah, parce que ça, on lui a pas dit quand on lui a dit viens à Jésus. satria izay fanerena zay ny hoe tsy nitenentsika azy tamin'izy io Ouh, hoe il faut asantsika pas ho dire qu'il faut voavonjo an donner jesosy e 10% quand il vient tout de suite. Faut pas dire tout de suite. hoe mbola tsy nitenentsika azy zany misy fahafolo-karena ny fotoana ianao miovafo a Sinon, il va pas venir. raha tsy zany tsy tonga mantsy izy Mais une fois qu'il rentre dans l'enclos là, mais fa il amin'ny est fotoana content. amizay izy tafiditra anatin'ny vala mais Voilà maintenant ce que tu dois faire. zao amizay ny tsy maintsy ataonao La bonne nouvelle se transforme en mauvaise nouvelle. lay vaovao tsara lasa miova vaovao ratsy Laisse-le lui-même grandir. avelao izy hitombo am maizy azy e Amen. amen Et vous allez me dire, ben, comment on va faire? dia hiteny amizay ianao dia ahoana zany ny atao e Certains me disent, ben, comment je vais faire? dia ahoana zany ny ataoko Ben, comment tu vas faire? ahoana zany ny ataonao Tu fais confiance au Seigneur. ma tokony tompo ianao zany Et si tu dois aller travailler, tu vas travailler et en même temps tu es dans le ministère. raha mila miasa ianao na tsy maintsy miasa dia mandeha miasa ianao fa nefa miaraka amizay anatina asa fanompona ianao Vous sentez la croix venir là? hitanareo zay ve fa mety tamy any aminareo ny azo fijaliana Vous sentez c'est quoi la croix là? azonareo ve hoe inona amizay le azo fijaliana Parce que tant qu'on parle en général. satria rehefa miresaka amin'ny akabeany foana isika Peut-être qu'on ne mantsy voit pas trop. dia naray mbola tsy tazantsika mazava le Mais il izy y a un prix à payer. fa misy vidiny aloha ao Il y a un prix à payer pour embrasser ce message. misy vidiny aloha fa atsika mandray marina an'io azo fijaliana io afatra io Pour devenir des hommes selon le cœur de Jésus. mba tonga atsika olona araka ny fony jesosy Donc je conclus noho izany feheziko en vous disant que vous avez le choix. amin'ny alalan'ny filazako aminareo hoe mana-tsafidy ianareo Comment allez-vous considérer l'Église, le peuple de Dieu à partir de maintenant? ohatra ny ahoana ny fomba fanomezanareo lanja ny fiangonan'i jesosy manomboka eto Les serviteurs de Dieu, comment allez-vous traiter votre femme? raha ry mpanompon'andriamanitra lehilahy ahoana no ikarakaranao ny vadinao Est-ce que vous aurez cette croix que vous portez moa ve anana an'ilay azo fijaliana mila entinao ianao pour ne pas écraser personne? mba tsy hanitsakitsaka na iza Ou bien est-ce que vous allez vous laisser aller? sa ve anaiko lembenany ianao dia andeha am'izao fotsiny Je vous encourage. fa mampirisika anareo aho Prenez courage. mahereza merci papa merci Prenez courage. Oui, mon frère. mahereza za mihitsy rahalahy Prenez courage. mahereza Et votre récompense dans les cieux, dia ny valim-pity anareo any an-danitra elle est grande. dia ho lehibe tokoa Si vous êtes un pasteur pauvre, raha ohatra ka pasteur na mpitandrina mahantra ianao mais que eto vous prenez ce chemin, ka mandray an'io lalana io il est possible qu'un jour dans le royaume de Dieu, dia azo antoka fandray androany any amin'ny fanjakan'andriamanitra je sois votre serviteur. dia mety ho za no mpanomponao any Mais votre étape aujourd'hui, c'est d'être dans un pays où la vie n'est pas facile. fa ny dingana tsy maintsy alehanao ankehitriny mety napetraka ao anatin'ny firenena zay sarotra ny fiainana Mais misy vous ne azy trichez pas avec la parole de Dieu. fa nefa tsy manao marimaritra iraisana amin'ny Vous tenin'andriamanitra ianao eto vous n'arrangez rien pour vous. tsy manambomboatra ninina ianao amin'ny tombontsoanao Vous servez le Seigneur fa manompo ny tompo ianao et le souverain berger. dia ilay mpiandry lehibe Quand il paraîtra, rehefa ho avy izy il t'appellera par ton nom. dia hiantso anao amin'ny anaranao izy Il te dira, viens toi, viens. dia antsony ianao avy ianao Tu as donné ta vie pour mes brebis. nanotra ny haiko nanotra ny hainao an'ny ondriko ianao Viens, entre dans la joie de ton maître. midira fifalian'ny tomponao Entre. midira Mais certains, fa ny sasany kosa en ce jour-là, amin'izany andro zany en ce jour-là, amin'izany andro zany
Ils entendront une autre voix dia mahare feo hafa izy ireo qui leur dira, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. izay andrenesan'izy ireo miala amika nareo rehetra zay mpanao meloka Vous qui avez tiré profit de mon peuple. izay nareo zay nanararoatra ny vahoakako Vous avez utilisé mon nom pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour prophétiser, pour faire beaucoup de choses. nampiasa ny anaraka nareo mba aminany anaovanareo famantarana sy fahagagana zavatra maro Mais vous n'avez pas été droit. fa tsy nahitsy Vous avez ianareo menti, vous avez volé. nandangy ianareo nandroba ianareo Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. tsy fantatra kory ianareo miala amika ianareo Oh, qu'on ne soit pas de ce côté-là, un jour, aoka ny antsika tsy ho amin'izay lafiny anankiray mais qu'on zay soit de l'autre côté. fa aoka sika ho amin'ilay ilany anankiray Alléluia. alleluia Jésus ne veut que personne n'entende cette voix-là un jour. tiany Retirez-vous jesosy de moi. hisy andrean'izay feo anankiray zay ndray androany Mais parce qu'il est juste, il sera obligé de le dire à fa sa part. satria andriamanitra marina izy ary tsy maintsy teny an'izany izy amin'izany fotoana zany À nous de saisir l'occasion. anjarantsika ny manararoatra ny fotoana L'évangile est venu vers vous. tonga teo aminareo ny filazantsara ankehitriny À vous de redresser votre vie. anjaranareo mampifanitsy manitsy ny Vous fiainanareo êtes là où vous êtes. eo amin'ny toerana zay misy ianareo ianareo Vous avez peut-être fait des erreurs, sûrement. mety azo antoka fa nanao Vous fahadisononareo êtes peut-être dans les conditions dans lesquelles je suis en train de décrire là. mety hoe ao anatina fepetra zay zao faritako aminareo zao mihitsy aza ny Le misy but, c'est anareo pas venir là et vous bastonner fa zany hoe tsy tonga eto hoe hikapoka hazo aminareo tsoraka hazo et aminareo de e. vous condamner. na nameloka anareo e Non, au contraire. tsy mifanohatra amin'izany aza C'est de vous dire, arrêtez ça. tena ny teny aminareo fotsiny atsaro amin'izay io Pratiquez la justice. aoka ianareo anao ny famarinana Revenez sur le terrain de la croix. mivereny eo mifaritany azo fijaliana amen Ce matin, amin'ity marain'ity a je veux conclure cette petite conférence te koa fehezina ity a conférence kely ity a en priant pour quiconque amin'ny fivavaha amin'ny vavahako a na ho an'ny olona na izy izy na iza éprouve un besoin de repentance. izay a matsapa filana fa mila mibebaka izy ao Est anatiny ao. convaincu dans son cœur qu'il n'a pas bien agi. ary aresy lahatra izy ao anatin'ny fony ao fa nisy tsy nety nataony Et que pour lui, c'est le temps de mettre les choses droites. ary ho azy a dia fotoana zao anitsiny ny zavatra rehetra Aujourd'hui même, le Seigneur peut effacer toute mauvaise chose, toute mauvaise action. androany any ny tompo a dia afaka mafa an'ireo hetsika raha tsy Et vous vitatsika donner un nouveau départ avec ka lui. nome atsika fiaingana vaovao miaraka aminy Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est concerné par ces paroles au point de se repentir? mova hoe misy olona eto a voakasika zany teny zany ka tonga amina tepika izy hoe te hibebaka tsangano ny tanana Qui lève afaka sa main? manantena. afaka tsanganareo ny tananareo Si vous n'êtes pas concerné, ne levez pas votre main. raha y a pas ohatra de ka tsy problème. voakasikinareo any dia aza tsangana ny tananareo fa raha Mais si ces voakasikinareo paroles fa raha reo tenin'ireo a vous convainquent tena nandresy lahatra anareo et que vous savez quelque chose à faire devant le Seigneur aujourd'hui, ka tsapanareo misy asa mila ataonareo anatrehan'ny tompo c'est de vous ankehitriny repentir. dia zao hoe nibebaka C'est de dire, Seigneur, j'ai tellement fait le contraire de ce que tu m'as demandé de faire. dia hiteny amin'ny tompontsika hoe tompo tena mifanohatra amin'ny teninao sy nasainao nataoko mihitsy ny C'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. dia hiteny amin'ny tompontsika hoe mamela tompo Pardonne-moi, lave-moi de mes péchés. mamela tompo sasao amin'ny otako aho Pardonne-moi. mamela tompo Si vous êtes là ce matin raha eto ianao amin'ity et marain'ity que c'est le cri de votre cœur, ary zany marina ny antsoantson'ny je veux fonao prier pour vous. Levez-vous là où te vous êtes. ty hivavaka ao anareo a dia mitsanganonareo amin'ny toerana misy Je anareo veux prier pour vous hivavaka ao anareo ao alors que vous vous repentez, raha mibebaka ianareo alors que vous criez au Seigneur. rehefa miantsoantsony tompo ianareo Alléluia. alleluia Merci Seigneur. saotra tompo alleluia Seigneur, je prie pour ton peuple qui est devant toi. tompo mivavaka ho an'ny vahoakanao a Tes Zay eto serviteurs qui sont anipitianao. là devant ta face. reto mpanomponao eo anatrehanao reto Ils entendent ta voix, ils entendent la vérité. nareny feonao sy ny famarinanao izy ireo Et cela les bouscule, ary tena napiotsikotsina azy ireo zany cela les convainc. nandresy lahatra azy ireo zany Et ils veulent redresser leur vie. ary tia
anitsy ny fiainan'izy ireo izy Ils ne ireo. veulent pas continuer sur le même chemin. Tsy te hitohy amin'ny lalana mitovy amin'naleany teo aloha intsony Ils izy. veulent changer de vie, de ministère. Fa te hiova fiainana sy asa fanompona izy. Ils veulent ton ministère à travers eux. Ny asa fanimponao no ilainy amin'ny alalan'izy ireo. Je prie pour eux. Vavaka ho azy ireo aho. Je prie pour eux qui lèvent la main vers toi. Vavaka ho azy ireo mba hanandratra ho an'ireo olona izay manangana ny tanany eo Pour anatrehanao. qu'ils soient pardonnés. Anandramana izy ireo ny fiadananao Et ta joie. sy ny fifaliana avy aminao. Pour qu'ils se disposent pour un nouveau départ. Mba tena ho vonona ho amin'ny fiangana vaovao izy ireo. Prêts à obéir à ta voix. Vonona ankatony Prêts au nom filalanao. de Jésus. Raha amin'ny anaran'i Jesosy. Je prie pour tes serviteurs dans cette Vavaka endroit. ho amin'ny mpanomponao eto amin'ity toeran'ity Que ta aho. main soit sur eux. Aoka ny tananao amin'izy Que ireo. leur vie, leur ministère ne soit plus jamais le même. Ny fiainan'izy ireo ny asa fanompony any aoka tsy tahaka ny teo aloha Que cette intsony. révélation vienne dans leur cœur. Aoka zany fanambarana zany ho tonga ao am-pony izy ireo. Que cela les transforme et les libère. Anova azy ireo, anafaka azy ireo zany. Enlève de toute crainte, toute peur. Esory ao anatin'izy ireo tompony tahotra rehetra. Mais qu'ils cherchent seulement à te plaire, toi Fa le tena Seigneur. zavatra katsahan'izy ireo dia aoka tompony akasitrahanao rery À ihany. devenir comme toi. Ho tahaka anao. À être des bergers comme toi, tu es le souverain berger. Ho mpiandrondry atahaka anao ilay mpiandrondry lehibe. Qu'ils se désintéressent d'autre chose. Aoka tompo ho tsy holiana amin'ny zavatra hafa akoatran'izany izy Que ce ireo. matin, ils se consacrent à toi Fa amin'ity marain'ity tena anoka tena ho anao izy ireo. pour être prêts pour un nouveau Mba ministère. ho vonona ho amin'ny asa fanompona vaovao. Prêts pour une nouvelle attitude. Vonona tompo ho an'ny toe-po Un vaovao. nouveau cœur. Fo vaovao. Seigneur, amène la libération. Aoka ianao hitondra Amène le fahafahana. pardon. Aoka ianao hitondra famelan-keloka. La liberté dans leur cœur. Ny fahafahana ao anatin'ny fon'izy Oui, je ireo. prie au nom de Jésus. Vavaka amin'ny anaran'i Que Jesosy. ta paix prenne leur cœur. Aoka ny fiadananao azo ny Que fon'izy ta ireo. joie vienne en eux. Aoka ny fifaliana avy aminao azo Qu'ils se an'izy ireo. réjouissent de te connaître. Aoka ho faly izy ireo ny amin'ny fahafantarana De anao. connaître la vérité du message de la croix. Mahafantatra ny famarina ny afatry ny azo fijaliana. Merci, Père Céleste. Saotra raina izay any Merci an-danitso. pour ta bonté. Saotra ny amin'ny fahatsaranao. Merci, Seigneur, que chacun ce Saotra matin tompo. Aoka ny tsiraray avy ressente ane. ton cœur, ton pardon. Atsapa ny fonao sy ny famelan-keloka ao. Parlez au Seigneur. Tenena amin'ny tompo ianao, miresaha amin'ny tompo Il est ianao. important que Jésus entende de vous-même Satria zava-dehibe ny andrenesan'i Jesosy ny fonao manokana. ce que vous avez à lui dire. Ny zavatra tianao ambara amin'ny manokana. Ce n'est pas juste un message que vous avez entendu. Satria tsy afatra fotsiny renao androany. C'est entre vous et le Seigneur Fa maintenant. ho anao sy ny tompo zany. Repentez-vous. Mibebay ianareo e. Remerciez le Seigneur. Misaora ny tompo. Soyez reconnaissants Aoka izy fakasitrahana. et comptez sur la grâce de Dieu. Aroka ianareo iantehatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Comptez sur lui, il est fidèle. Miantehera amin'ny famatoky izy. Il cherche des bergers selon son cœur. Mitady a mpiandrondry araka ny fony izy. Il vous a choisi. Izy no nifidy anareo. Il vous a mis à part Izy no nanokana pour anareo vous faire entendre ce message. mba ahafahanareo mandreny amin'ny hafany. Soyez bénis ce matin. Tahiny tompo anenareo amin'ity maraintsy. Allons adorer le Seigneur. Ndao tsika tena iankohaka amin'ny tompo androany. Allons remercier le Ndao Seigneur. hisaotra ny tompo androany. Alléluia. 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 Saotra Jesosy malala. Saotra Jesosy. Ovay ny fokoto ho tonga vaovao lazao zany. Ho tonga vaovao. Ovao ny foko tompo. Ovao ny fokoto ho tony anao. Ho tony anao. Lazao ihany zany. Ovao ny foko tompo. Ovay ny fokoto ho tonga vaovao. Ho tonga vaovao. Ovao ny foko tompo. Ovao ny fokoto ho tony anao. Ho tony anao. Ianao nahary ahy. Ianao nahary ahy. Zao olonao, zao olona. Amboary aho tompo. Amboary aho tompo. Zay no vavako, zay no vavako. Ovao. Ovay ny fokoto
Alléluia, nous l'adorons, nous l'aimons. Lotsika yankoaka aminy. Oh, merci Seigneur, merci. Saotra Jesosy. Mifokto. Oui, Alléluia. t'adorons. Utuniana. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Saotra Jesosy. Merci Seigneur. Saotra Tompo. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Voninahitra ho an'i Jesosy. Je rends grâce au Seigneur qui nous a permis d'être là avec vous. Saotra ny tompo aho satria nomeny ny fahafahana afaka tonga taty aminareo. Je suis reconnaissant envers le frère Mickey Hardy qui m'a envoyé ici. Tena misaotra ny tompo aho satria afaka nirandra la mikiardio aty aminareo. Je suis reconnaissant envers ces frères qui ont permis l'organisation de cette conférence. Tena feno fankasitrahana satria sokafan'ny tompo ny fony reto rahalahy reto afaka nanomana an'izao conférence izao. Le Seigneur seul sait quel prix vous payez en le faisant. Ny tompo rery mahafantatra hoe vidy manao ahoana nalohanareo tamin'ny nanaovanareo an'izany. Quel prix vous aurez encore à payer pour maintenir l'évangile. Ary vidy manao ahoana ihany koa mbola mila alohanareo afahanareo mitahiry ny filazantsara. Je veux vous remercier au nom du frère Mickey et au nom de CTMI Fa tia saotra anareo manokana amin'ny alalan'ny rahalahy Miky sy ny CTMI d'avoir permis l'organisation de ce moment. nahafahan'izao fotoan'izao tanteraka. Et je remercie toute l'équipe de la Réunion qui m'a accompagné. Saotra ihany koa an'ireo ekipan'ny La Réunion rehetra izay nanaraka nanoanay Et de Tananarive sy ny Tananarivo ihany koa qui ont tenu à être là izay tena tonga taty izy ireo pour être un soutien. mba ho mpanohana. En tout cela, le Seigneur est bon, on ne voit que la bonté du Seigneur. Tao anatin'izany dia tsara ny tompo ary tsy nahita afa-tsy ny fahatsaran'ny tompo Que le izay. Seigneur vous fasse grâce pour la suite. Tompo any aneo ny fahasoavany aminareo amin'ny toyany Ne lâchez pas cette croix, aza votsitra io azo fijaliana io elle est votre victoire. fa io ny fandresena ho anareo. N'ayez pas peur Aza matahotra de ce que vous avez à souffrir pour ny elle. amin'ny zavatra tsy maintsy aretanareo noho ny amin'ny azo Ceux qui n'ont pas fijaliana. de révélation Reo olona izay tsy manana fanambarana vous persécuteront. dia tsy maintsy hanenjika anareo. Les frères de Joseph, Ny rahalahy Josefa avant d'être sauvés par lui plus tard, mialohany namonjena azy ireo tamin'ny alalany tao aoriana kely ils ont voulu le tuer. kasamono azy any izy Ils ireo. l'ont vendu comme esclave, Tena namidiny izy ireo andevo izy mais ils ne savaient pas que c'était par Joseph qu'ils allaient être sauvés. fa nefa tsy fantatra izy ireo fa tamin'ny alalan'ny Josefa neny namonjena azy ireo Donc si vous devez souffrir un peu comme Joseph, noho izany raha mila tsy maintsy miaritra kely tahaka ny Josefa ianareo c'est une joie, dia fifaliana zany c'est pour la gloire de Dieu. ho an'ny voninahitr'Andriamanitra izany. Acceptez les souffrances que vous avez Ekeo besoin de souffrir. ny fijaliana izay tsy maintsy aretanareo C'est inévitable. ary tsy azo itovirana La vie zany. chrétienne sans souffrance, ça n'existe pas. Ny fiainana makristiana tsy miaraka amin'ny fijaliana tsy misy Mais quand an'izany. nous souffrons, Fa rehefa mijaly isika souffrons la bonne dia souffrance. aokotsika hiaritra ny fijaliana tsara tena izy. La souffrance qui amène la mort de Jésus Ilay fijaliana izay mitarika ho amin'ny fahafatesan'i et qui Jesosy produit une résurrection. ary miteraka fitsanganana. Et c'est comme cela que le Seigneur vous montrera les fruits de ce qui se passe aujourd'hui. Dia ohatr'izay no hanehony tompo aminareo aoriana kely ao amin'ny vokatry ny zavatra mitranga ankehitriny. On a été dans la joie d'être là avec vous. Tena faly izay tonga teto aminareo Notre joie, c'était pas faire du tourisme à Tuléa. ny fifalianay dia tsy hoe nanao mpizahatany teto Toliary zay Croyez bien qu'on n'a rien contre Tuléa. Hein. tsy hoe manohatra na manana zavatra ho an'ny Toliary Vous avez zay compris akory ce que j'ai dit tout à l'heure. azonareo Hein. ngamba ny tiako tenenina amin'ilay hoe tsy Mais mpizahatany notre joie, c'est d'être là avec vous. fa ny tena fifalianay dia nitoetra teto akaikinareo. Ok. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hitanareo ny tompo e. Bah, dis-le. Ya mankasitraka indrindra atsika rehetra dia misaotra ihany koa i Ralami sy ny ekipany izay tena nanao ezaka be dia be Bah oui. tamin'ny fikarakarana izao conférence izao. Dia misaotra ihany koa izay rehetra manaraka en ligne nanomboka amin'ny andro voalohany hatramin'izao. Mankasitraka atsika rehetra dia tahin' Jesosy dia hitanareo mahafinaritra ny conférence sa tsy mahafinaritra? Ya fa tadidinareo le teny voalohany mafy naritra
fa ny zavatra tiako ambara aminareo hoe na inona ny zavatra andalovanareo aza mitoetra irery. Asika tsara le izy a, rehefa manomboka ny ady, rehefa manomboka ny olana, rehefa manomboka ny fanenjehana, aoka ho fantatrareo fa misy rahalahy sy ranabavy efa nandalo amin'ny olalana io, ary mbola mandalo amin'ny olalana io. Zay mahatonga anay nanome anareo le numéro telefony iny mba ahafahantsika hifandray. Fa raha mijanona irery a de ho resy, de aza mijanona irery satria eto izahay afaka mifanohana. Tain'i Jesosy itsika tsirairay. Mankasitraka tompoko.